Ravatsika indray navela mandeha kely akaina kely aloha mademoiselle Angélique fa tonga dia vatana be zany avy aty rabe bekoto lay bekoto rabe anisan'ny mandray anjara amin'ny resaka fitaizana raha ohatra zao miteny anareo hoe le sabotsy dia le ndrema dia ireo mazava be aminareo zany aveoamitanisa aminareo hoe bekoto Fania dia Eric Manana zany zany tonga dia mazava be aminareo hoe nitondra fitaizana be dia be nire dia anjarantsika ihany koa zany anjara briky ananganana ny tamborava amin'ny resaka fitaizana tsy hoara-pefy satria tadio tsara fa mihoatra fefy misy miditra dia misy mivoaka misy ny bedy satria nisaoty tamboa namonjy sipa tao amin'ny klasy mandry dia misy ny bedy satria klasy mandry nisaoty tamboa mivoaka nandeha nijery sinema zany tany amin'ny sinema etony zava-misy zany ary misy ny boykely fantatritsika tsara fa nisaoty tamboa tao avaritry ny laboratoire akainina izy natona voaka tantara zany tsy hoe andeha ho samborina zany le bandy nangalapaiso raha ny lohateny indray be dia be nire mazava be tsika tonga dia tansainy ao raditra ao ny ditra andrinjila ao zany Mbaiso Rakena dia ao le ndrema mazava ho azy dia ao le sabotsy mpanao tsizipahatra inona moa zany ny zavatra mitranga ato amin'ny akilany dia misy ny ditra samihafa zany ao zany ny hoe manao sipa amin'ny fotoana tsy mampety an'izay ao zany mangalatra be dia be misy ny tena mangalatra mamaky trano misy ny mangala-pinana misy ny mangala-pijery ary misy ny mangalatra droite dia misy ny be famaliana ao zany mifoka sigaratsy amin'ny taonany ao zany manamaina dia lasa matika be dia ao ny be gidra ka manao bakarany ampianarana ao ny tsy mavita devoir ao ny misaoty tamboa ao ny manala volomaso ary ao ny tsy mahalala mianarany dideratsiraka amin'izany tadio antaniry kotiliba fa tsy mahalala mianarany dideratsiraka tonga dia voavely kifafa misy masy miteny hoe le fotoana ny ainana zany hoe resaka contexte io zany na fiarahamonina olombelona daholo ihany na tamin'ny 1960 na tamin'ny 2020 samy mikapa indroa isan'andro dia pipindimy farafakely normal zany dia inona indray ny famaizana misy ny fekibo misy ny taokofafa misy ny fritsoka misy ny kapa misy ny ganina frein na bisikleta misy ny kitay misy ny fanoto misy ny totondry misy ny daka dia mbola misy be dia be dia mampisafidy antsika zaho zany zao mametraka hoe iza raha nitianareo ny ankizy madita sady mafloa dia voasazy fa betabatapany ampianarana dia nanandrakanana anakoroana telo amin'ny 10 voarara nefa mahay ary dia tafita tsara ihany toy izay ve anakanjely be sady be votinanatra mazoto manao catéchisme sekoly lady nefa rehefa aveo izy ohatran'ny lasa somary loatra manao supplice ozy ny fiteny zany dia manao bakiraro anaty tape anjarantsika misafidy atsipy ny tady ny tandrokon'omby dia atsipy ny kofafy ny njorony trano dia mampamangy n'izy telo mianaka na izany asa satria ataona fa neny nitondra biby takibo neny ny baby varatra neny folan-damosina ny resy volana sota betsaka letsy I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana vavaray feo 5 I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafa nefa rehefa iny nefa lasa olona lasa mahita talata lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foany kalana miaro ny fahasalaman'ny pante taxi be Orange mirary fety sambatra ho antsika rehetra Orange
satria raha tsy diso mbola tsy niova mihitsy ny mpanohana ny fandarana hatreto akoatra le anankiray izay ny alan-dalana fa mbola tsy niova ny bande d'annonce fa mbola mandeha foana le anarale anankiray iny fa eto zany de isorana ny orange, isorana ny galana ary isorana indrindrandrindra ianareo pieno satria mandeha mivantana amin'ny Facebook ndray isika amin'ny andro talata andro any ety ka dia saina isika rehetra mba hanaraka an'izany fandarana rivotra izany amin'ny Facebook ao anatin'ilay ahoana moa RDJ 96.6 FM RDJ 86 RDJ 96.6 FM raha ohatra ka Facebook ary raha ohatra ka amin'ny YouTube dia RDJ FM 96.6 mandeha mivantana mahita sarinareo ao ampidininy tony fa tsy mpanohana fandarana efa miaraba toko vavy manao na daholo tsika rehetrarehetra ato anaty studio efa maromaro tsika na de vitsy aza ato ary de miaraba anareo rehetrarehetra piaino ihany koa misaotra hatrany ny mpanohana ny fandarana orana be maly orana be mihitsy ary tsy napozana izy raha Francis raha le pozipozan'le toetry ny andro ahoana moa tsy hapozy anazy satria efa tokony ao anatin'le orana be nge tsika zao fa mialohan'ny fetin'ny Noël ohatry zao de tena ao anatin'ny orana mihitsy fa ny tiany zavatra somary mahagaga ihany na izy anaty zany aza ny aty Antananarivo renivohitra ora mbe vatravatra tsy fantatro ny tatena lakely aloha fa ny teny nosy sy ny manodidina azy teny rivotra be ny fofofofo varatra be ny popoka ary ilay ho an'izay tsy mpandalo eo ilay panneau d'affichage ngeza be tsy mba 3x4 tsony io efa 3 fois tsy 12 akory io fa fois 16 angamba io sa fois 4 le eo amin'ny rond-point na nosy eo akaiky ny Sénat dia ny anjerany hohoka amin'ny tany mba azahoantsika an-tsaina ohatrotry ny ahoana ny amafy ny rivotra omaly tokotokony tamin'ny 3 amin'ny 4 teo telo any satria ankoatran'iny oram-be zay ny vatravatra iny de nisy rivotra be mino fa mety nisy avandra koa tany ambadibadika tany angamba satria iny zany no azo lazaina hoe ny santatra ny orana teto Antananarivo renivohitra fa ny tany misisisisy ny tany ange ka efa mba nisy ihany ary ny oram-be iny ihany koa mba nahazahoa nandoha rano fotsy oram-be fa efa mba nisy ihany talohan'izay fa oram-be tsy de be loatra fa oran-kely le izy fa na izana zany isorana Rorapiso moa le filazanareo azy Rorapiso filazany province azy isorana ihany aloha Andriamanitra satria tsy nisy avandra ny teny ary tsy nisy rivotra ny fofofofo be ohatra ny taty fa raha tsy zany nintsana daholo zay tsy tokony nintsana amin'le voankazo eo tokotany eo fa de nahazo orana soma tsara mihitsy any teny andorany fotsy teny ny tao alohan'izay tapabolana ame alohan'izay na roa tokom-bolana teo alohan'izay nisy oram-be ihany koa ny vatravatra fa tapitra teo teny amin'ny Ravinala hôtely teny le izy teny amin'ny PK firy angambany izy io PK 15 teny hoe Ambanjo be teny hoe tapitra tany le izy fa ny teo avaratra zay de tsisy orana mihitsy ary nisy orana ihany koa teto Antananarivo renivohitra teto tamin'ny lakamisa zoma hoanareo zay teto fa tsisy orana maina de maina tany mbo manarina tany kelikely ihany le izy raha fa tsy tena hoe orana be le tamin'ny zoma iny fa ho anay zay tsy teto moa zany de tsy mahafantatra hoe inona tena zava-nisy fa izay ihany koa no tantaraina satria ny orana de iry mahaory fa amin'ny ankapobeny aloha zany aleo misy orana toy zay tsy misy olona saina misafidy reny foana hoe inona kay ny tianao le andro aviorana sa ny andro maina de be de be ny miteny hoe za aloha tsy tian'le aviorana aloha fa tena petsapetsa be mihitsy fe ny fotaka ny tanàna de lasa miakatra ny rano de masosa misy manompa mihitsy raha sasany raha fa tsy efa avy le orana fa tsy haiko hoe maninona fa ninona zany atao za kosa aloha na inona zavatra ratsy hoentin'ny orana tena aleoko mijery an'le zavatra tsara hoentiny kokoa aloha fa mety hitondra fotaka izy manimba ny kiraronao mety andena ny volonao mety animba ny pozinao fa amin'ny ankapobeny ny orana de ilaina satria rano iny ny rano aina rano naina zay mihitsy ny rano dia aina ka raha ohatra ka tsy avy ny orana de ritra hatramin'ny rano anaty lavadrano ao rano anaty lavadrano zany ka fampitadiavana mihitsy amin'iny ambojanaka iny hoe tena any amin'izy misy de ato amin'ny rianina misy de lasa mitantara le olona avy any tsinona ato amin'ny rianina misy de lasa misokotra n'iny rano iny daholo ny olona rehetrarehetra manodidina de nefa rany ritra koa niny ao aminay satria olona le tsy manome tsony izy lasa tsy manome izy ka raha ohatra ka manana lavadrano hono am'izao hoy ny mpahay azy raha manana lavadrano am'izao fotoana zao izy ny tsara hadina zany hoe raha ohatra ka somary ridritra le izy de hadio no adina ny tanika no adina ny tanika no adina nefa rano ny ala tao daholo mifotaka de mahazo aina le loha rano ao anatin'ny lavadrano ao fa io rano io de mampijaly ny faritra rehetrarehetra tamin'ny zoma alina de nisy oram-be tany amin'iny faritra manandona
sy Antsirabe iny ary ny Atsanga de eran'ny lalana. Ary de io indrindra no atongavany resaka ry namana Godard satria dia ny Anatsimo tamin'iny lalam-pirenena fa vito iny no tenanay ary dia mahatsapa fa potika ny lalana, simba ny lalana. Ankoatra nefa voalaza eto isanandro matetitetika hoe Antananarivo Antsirabe de efa mihagokagoka am'izao amin'iny sambaina, amin'iny fividianana saosisy kely iny, amin'iny lalana rehetrarehetra zay mihazo any antsoina hoe kely vozona. Vitsy ny olona mahafantatra ny kely vozona, fa i kely vozona de manombonomboka fantatr'olona ihany koa izao amin'ny fivarotana an'ilay vato gale zay amidy eo amoron'ny arabe, anaovana haingo tanàna na anaovana trano mihitsy ny azy. Hitanareo reny vato kilonjy, vato kiboribory reny, angonin'ny olona eny amin'ny sisiny arabe iny lay am'le rano mandalo atsy ambany atsy, de fa miteny ny mpiaro ny tontolo iainana sy ny mpahaiana zany fa hoe mba tandremo reo olona fa tsy tsara aminareo maka an'ireo vatovato ao am'le reny rano ambany ao io tsy tsara ho anareo ety manodidididina ety, fa ireo vato reo ke ka miaro an'io sisiny rano berge, ny moron-drano zay mba hiaro azy amin'ny tondra-drano tampoka mba tsy hampirodana n'io tanimbary sy io talu, io iny izy teo kisilasila rehetrarehetra io tsy ho fohan'ny riaka any satria rehefa mandeha zay ny rano amin'iny ka mafy eny tadiditsika angamba nisy fotoana zay tapaka ny lalana tamin'iny faritra iny amin'ny kely vozona sy ny manodidina azy iny, tsy haiko moa tena anaran'le toerana mandrapatonga ary am'le lalana amin'ny vilivily misy mivarotra katsaka any amin'ny antany fotsy ilempona iny. Fa iny toerana iny de anisan'ny toerana marefo de marefo ka raha ohatra ka ongotangotanareo hoy ireo mpahay ny tontolo iainana ny vatovato kilonjy aminatin'ny rano tonga de hoan'ny rano daholo iny sisiny rano rehetrarehetra iny ary de mikohany anatiny any ravatra amin'ny tanànanareo. Fa de eny moa le izy amidin'ny olona eny aloha zany zao hatramin'izao miaraka amin'ny karoty sy ny ovy eny de eny le vatovato reny amidin'ny olona fa simba ny lalana, simba io lalana io vao manomboka avy eto Antananarivo fotsiny mihazo an'iny Ambato fotsy iny, mihazo Ambato fotsy aloha izy mbola azoazo, mihazo an'iny Ambato Favalo iny, mihazo an'iny Behenjy iny mbola azoazo izy, mihazo an'iny Ambato Lampy iny, mihazo an'iny Antany fotsy iny manomboka eo izy misy kiravadavaka am'izay. Iny Antany fotsy moa ohatrany anarana fotsiny teneny fa tsy Antany fotsy no andalovana fa ilempona. De manomboka misy am'izay ny kilavadavaka ary ny kilavadavaka somary hafahafa zay, tsy lavaka boribory eo ampovoan'ny arabe le izy fa lavaka kilavalava manaraka an'iny zany hoe hoan'ny kodiaran'ny fiara zany ny goudron de zay mahatonga an'iny kilavadavaka anaty arabe. Ary ny tena mahakamo de rehefa amin'iny faritry manandona iny, faritry tsy manandona azafady, faritry sambaina iny eny am'le fivarotana karoty ho an'izay mpandeha amin'iny lalana iny moa mafantatra tsara an'izany, fivarotana karoty sy legioma isan-karazany amin'ny sisiny arabe fa tena efa gokagoka be eo ary amin'ny ankapobeny ny lalana lavadavaka de mampahazo aina ny mpivarotra mivarotra amin'ny sisiny arabe satria voatery tsy maintsy mandeha miadana ianao ary ny fitenin zareo amin'iny lalana iny le mpangataka sady manototra tany eo izy kanefa zareo ihany mangadingadany eo rehefa avy eo zavatra tonga de efa hita ihany kely izy be maro zany de adedin-jareo izy de motototofany eo de manao azao kely izy am'le gony kely iny sady misy zavatra teneny ino hoe ianao teneny aize ohatrany hoe fany aminao le izy aize fa tsy le kalikalma kely ohatrany tsika le ty Antananarivo ety zany tsotra fa ny tena lalana potika am'izao ary tena andadizana mihitsy dia ny ilaka avoana, ilaka ikanja amin'io lalam-pirenena fahafito eo. Aiza moa misy an'izany ozy nareo hatreo Antalaviana aloha zany de tsara ny lalana, tsara azo ioranana zany satria iny manandona Antalaviana iny ny lalana anisan'ny tena niderana ny filoha Ratsiraka mihitsy satria izy nanamboatra an'iny fa teo de misy tôbila miraikitra mandritra ny 7 andro tamin'ny fotoan'androny fa namboary ny filoha Ratsiraka izy tamin'ny fotoan'andro ny filoha Ratsiraka moa zany fa tsy ny filoha Ratsiraka nanamboatra azy, namboarina izy tamin'ny fotoan'andro nitondran'ny filoha Ratsiraka de vita soamatsara ny manandona ary anisan'ny lalana tsara indrindra eto Madagasikara efa manomboka simba ndray izy ao anisan'ny lalana tsara indrindra izy teo fa de efa nisy kilavadavaka izy efa nitapitapenana ndray izy aloha zao de vao misy lavaka ndray ao zao hatreo Antalaviana manomboka Antalaviana zany tapitra ny faritany Antananarivo, tapitra ny vakim-pileovana any Vakinakaratra district ny région Vakinakaratra district Antsirabe tapitra eo Antalaviana manomboka am'izay mieteritery ny lalana ary sady mieteritery no miratsiratsy am'izay mitotona mandalo an'iny vavatapia iny ary de rehefa miakatra ao anao magaga de zao ratsy
ny amin'ny lalana Ambohimanjaka iny efa hatramin'izay ary zao de mbola ratsy izy. Ambohimanjaka, fantatrao ve ny Ambohimanjaka ry Gaotara? Tsy mbola Tsy fantako. fantatrao ny Ambohimanjaka. Ambohimanjaka dia ny ambony manjaka Ambohimanjaka izy. Eo zany dia fisakafoanana taxi brosy. Ho an'izay mpandeha amin'ny lalana iny, mihidy ilay hôtely fisakafoanana ao Miadanary, mikatona ary efa maniry bozaka ny parking ny ao. Io zany tsy sokatra intsony raha impôzipôzinao io. Ary efa nokalikaliany vato moelon ny sisiny arabe iny mba tsy ahafahana mijanona eo amin'ny sisiny eo amin'ny parking-any eo. Fa de misy olona miantsoantso amin'ny sisiny arabe hoe aty misy vary mory e! Tsy de ameny fanjakana io fa ny vary amidy. Aty misy vary mory e! Aty mora plat e! Fa zay moa zany tsy nijanona tefa hoe aiza le fisakafoanana teto? Tsisy tsony. Lalana dia mbola ratsy de ratsy, miakatra ny vava tapis rehetrarehetra iny, miakatra ao ambonin'ny tapis ao, ary ny tena faran'izay ratsy ho aho de ikanja ilaka soavina. Ratsy zany lalana tompoko, ary de tena mandady ny fiara mandalo am'izany toerana zany. Ny lalana ratsy aloha, dikany hoe ratsy tsy hoe ratsy mitovy amin'ny makany ambinany rano avy ao Ambositra akory, na hoe mandeha manaraka ny lalam-pirenena fa 5 kosa aloha, fa ratsy le izy ka, tsy mendrika ny RN7 le izy. Ho an'izay mpandeha amin'ny lalana iny zany de tena hita mihitsy hoe tena ny korosofana io lalana io. Ary misy lalana anankiray koa zay efa manombonomboka efa ho vizana koa ao, de le namboarina tamin'ny fotoan'andro ny fitondram-panjakana teo aloha, tamin'ny fitondran'ny Filora Rajaonarimampianina, izay mampitohy any Ambohimasoa amin'ny Fianarantsoa. Ambohimasoa Fianarantsoa mandalo an'ilay hoe tsara fidy. Ratsy zany lalana zany taloha, tena amboarina natao béton. Fa io béton io am'izao fotoana zao efa manomboka vakivaky ndraiky io. Zany hoe raha io no vizany eo, tena zay no nataony kio. Fa tam'izay nandalo moa zany nisy fiarakodia accidenté teo, fa le accident tsy de nanahoana loatra raha ny fahitana azy satria mety niala lavaka angamba ilay fiara nandeha mafy sady nisy nanaraka cortège mitondra razana zay izy. Tonga de tafavoaka ny arabe de tafatsangana fotsiny. Rehefa miratsiratsy daholo zany lalana zany raha Francis. Tsy misy toerana tsy ratsy ny lalana. Antonio nisy banditsy anie hoe manahoana ny lalana amin'ny RN6 ao hoe RN7 zay fa raha miematra kely tsika RN6 hoe manahoana avy ao ambony Romamy mandeha makany Dego. Mitantara mihitsy io le baba io taloha ny fandarana mbola afaka miteny moa izy io tsininy hoe avy eo ambony Romamy makany Dego, zany hoe mandalo an'ireo lalana rehetrarehetra zay efa ratsy tamin'ny fotoan'andro teo aloha reo, fa vizana tanteraka mihitsy koa izy am'izao fotoana zao, indrindra fa ny eo anelanelan'ny Mampikony, Port Berger, Antsohihy, Ambanja, hatreo Ambondromamy, Mampikony, Port Berger, Antsohihy, Ambanja, vily makany Ankify, na tonga de manitsy ianao makany Dego, mandalo Anivorano Nord, marina zany zavatra teneko zany Anivorano Nord, de mandeha makany avaratra any de simba daholo ny lalana. Efa amboarina manko zao aloha Ambanja Dego fa tsy fantatro izy eo zao no manahoana ny endrikendriky ny lalana amboarinao ry le baba, mbola tsy namboarina. Mbola tsy namboarina Ambanja Dego, fa ngatsy hoe amboarina e. Ino? Satria andro kely ngambany. Ny zavatra fantatra aloha zany zao ny amboarina dia Voemary Ambilobe. Zany Voemary Ambilobe zany mampitohy any côte est amin'ny côte ouest. Avy ato amin'ny ilany andrefany Madagasikara mitohy amin'ny ilany atsinanany Madagasikara. Zay no Ambilobe Voemary. Ao le amboarinao ka tsy fantatro koa manahoana ndraiky io fa hoanareo zay pakany satria io mampitohy ny Sambava sy Antalaha sy Andapa. Raha ohatra ka tia fantatra ny géographie Madagasikara sika. Ambilobe Voemary iny zany efa miandro goudron sisy e. Efa vita ny terrassement. Zany hoe ny olona mandeha aloha efa miteny hoe fa misosasosa aloha ny lalana aloha. Fa misosasosa ny lalana fa raha avy aty makany. Fa sanatiavana koa sao de hoe tarakiraiky ao zao fanaovana zao goudron zao ka ny orana efa manomboka milatsaka. Moa simba ndraiky io le tadidinareo ve le lalana ilay namboarina tamin'ny filoha Ratsiraka hoe Topsil. Tadidinareo zay zavatra zay nisy teknôlôjia nampiasaina mihitsy lantseny hoe Topsil. Io Topsil io de misy tsiranoka chimika araraka ambonin'ny tany zay rehefa vita terrassement lay tany anamboarana ny arabe de rarahana Topsil de mafy be ohatran'ny béton. Hono satria nampiasaina lizy nampitohy any Mananjary sy Nosivariky de tena nety de nety tokoa ny taona voalohany. Tsara lizy manoatra noho ny mandeha eny ambonina béton. Le tany mena no rarahana le Topsil, nety tsara mihitsy. Ho ity zany zao tena mety ho an'ny firenena malagasy mihitsy ty masolo. Fa nohon'izay vita am'izay le taona voalohany tsisy entretien izy. Vao mainka ratsy nohony teo fotaka be mandrevo ary de mampiteny hoe tsaratsara koa manao dokam-barotra miaraka amin'ny Galana sy ny Orange sy zay mpanao fandarana.
andao hiaraka ankalazany fetiny krismasy taom-baovao miaraka amin'ny Itel. Mandritry ny promotion atolotry ny Itel, ny voalohany hatramin'ny 3 Desambra, mividiana smartphone Itel na télé écran plat na écouteur Bluetooth Itel ary mahazo fanomezana eo ny eo toy ny gisa na gany na akoho anaovana fety sy loka maro hafa. Ny fisariana dia atao isan'andro eny amin'ireo tsena Itel mobile manerana Madagasikara. Koa fangana ary maka ny anjaranao. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny 7 volana Desambra ka hatramin'ny 7 volana Janoary, mividiana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série, Pouvoir 4 série, Pop 2 Plus, Pop 2F, Pop 3, F1 sy ny 6. Mandraisa anjara amin'ny tombola goavana izay mety azona moto, télé écran plat 43 pouces, rice cooker 10, bouilloire 10 ary ventilateur roue. Tsy izay ihany fa mbola mahazo fanomezana io toy ny power bank, elo, kitapo, écouteur, carte mémoire, t-shirt, agenda koa ianao. Tecno, expect more. Ary manina ianao no to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e. Ka te hazo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny 10 ariary. Isaka mividy tolotra 10 ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana Kadonaka, mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela, arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitomboinao ny vitanao, azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Desambra 2024. Fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Ino ty paozinao rodana petiriny miel? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao namilokosy tamin'ny alina. Visaka ka? Mila mitady solution tsika ratsy. Marenina aloha, te hiadana Slippers ampiasaina. Slippers za manomboka zao. Cool Slippers, zaza salama ho fiadanan'ny tokantranoko. Savez-vous que chaque briquet Bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet Bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet Bic. Comme eux, choisissez un briquet Bic. Mpamorona ianao, mpandraharaha, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovana sy azonao ny mari-pananana. Izany rery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-dravina. Tongafa mandrakitra antsoratra ny zava-noforonao aty amin'ny OMAPI Ambanidia na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Ary manina ianao no to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e. Ka te hazo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny 10 ariary. Isaka mividy tolotra 10 ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana Kadonaka, mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela, arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitomboinao ny vitanao, azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Desambra 2024. Fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Eny amin'ny Shell no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja ny fividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Efa mahazo kado avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankohonanao. Miasa saina, sahirana amin'ny tatoerana iantsenana amin'izao andro fety izao kiza. Zaka any amin'ny Leader Price ny miantsena. Misy entana maro no sady tsara kalitao nefa mividy mirary. Zany ve fa misy izay ilaiko rehetra nefa ve any? Ie, sady afaka mikomandy mialoha ireo entana vokarin'ny Leader Price ihany koa angendry. Andao amin'izay ary sady efa ela koa tsika ny tsy miaraka dia ao amin'ny Daily Leader sika sindry no miresadresaka sy miala etaeta. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra ny Leader Price. Leader Price, mety be amiko.
Les réfrigérateurs Samsung, garant incontournable de fraîcheur, avec le système Twin Cooling Plus qui offre un refroidissement complet et adapté. Conservez sereinement vos aliments. Doté de la technologie digitale inverteur silencieux, vous allez en plus économiser jusqu'à 50% d'énergie. Achetez les réfrigérateurs Samsung originaux, garantis de 2 ans chez les revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Ino zany manitra be zany sao dia mainy vary Rano vola Luca, rano vola instantané, rano vola Luca. Arotsaka anaty rano mafana dia mahazo rano vola manitra tsara. Ahoana tsara? Rano vola Luca, arotsaka anaty rano mafana dia mahazo rano vola manitra tsara. Rano vola Luca, tsy mandoro vilany. Kay! Sady manampy amin'ny fandevona-kanina. Hitanao eny amin'ny Score, Shop Liantso ary Boutique Jovena. Tsisy akora simika, vita malagasy. Rano vola Luca, andramoka ankafiziny tsirony. Ny Ministeran'ny Industrie, ny varotra sy ny asa tanana sy Gaz Events manolotra anao Trophée Innovation et Résilience. Ireo orinasa voasafidy tamin'ity taona 2024 Trophée Finance, ACEP. Trophée Communication, ACEP. Trophée Vert, Star. Trophée Consommateur, Star. Trophée Produit, Benelec. Gala Trophée des entreprises, un événement Gas Events. Partenaire officiel, Star. Partenaire technologie, Fly Technology. Partenaire, ACEP. Groupe Cipromad, BFVSG, Emuna, CJD, TAF, OQG, Blue Line. Sponsor Diamant, Abibo. Sponsor Ruby, Groupe Filatex. Sponsor Emerald, EasyLink. Sponsor Joyau, Allsim, BNI. Radio officielle, RDJ. 25 et DS Communication vous présente Christmas Night Fever. Ce vendredi 25 décembre, à l'endroit Israq, à partir de 20h. Ambiance clubbing généraliste et toute génération. Animé par Menchke TJ, Kova, DJ CMC, TJ Jerry, 3T, Kiku et Raers de la RDJ Team. Christmas Night Fever. Radio officielle, RDJ. Iaraka ifaly amin'ny sakafo feno otrikaina isika amin'ity farantaona ity. Asan-dranomasina vaovao isan-karazany, tsara kalitao nefa mora. Crevettes, calmar, poulpe, tranche sy filet de poisson ifampizarahan'ny mpianakavy sy ny mpinamana. Tonga vary, misitraka fihenam-bidy 10,000 mandritra ny fety eny amin'ny Jumbo Score, Shoprite na ireo Sopromer 450 akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be hisafidianana. Envie d'un réveillon inédit? Rendez-vous à la soirée Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Un grand buffet sera concocté par Mutsu. À minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. À l'animation, l'orchestre, album musique. Jetax et Chinchal vous mixeront les tubes rétro et les hits du moment. Carte d'invitation disponible au Presto Garden Town Waterfront. Vivez votre plus belle soirée de l'année et laissez-vous sublimer. Lahaly tsara be lahaly ty tsisy balaoasy tonga ndraiky Noël kizalahy efa tonga amin'ny tsara dia koa Père Noël midina jusqu'à 50% be zao ny frais d'avion koa manomboka 20 décembre ho avakei jusqu'à 5 janvier 2021 ketongava migna rô mitsidika agence-njare marivo anao na manokatra internet amin'ny www.tsaradia.com. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Amin'izao fety farantaona izao, Cosmos dia manolotra anao Trust Multimédia Speaker 100 watts amin'ny vidiny 499 000 ariary. Ao amin'ny Cosmos irery ihany no misy izany tolotra rehetra izany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ho anao te hanana smartphone tsara sy manaraka toetrandro, efa nivoaka izao ny Itel série S16 izay tena tsara, manana écran feno vaovao dot notch sy caméra IA ary ahafahana manao automatika ny fangalana sary amin'ny fanaovana selfie. Ho hitanao amin'ny galerie Go avy hatrany ny selfie rehetra nalainao tamin'ny Itel série S16. Eny amin'ny magasin mahazatra izany ny fotoana. Itel série S16, selfie IA ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Bon appétit, Manolotra Ourawanao. Bon appétit, le plaisir de manger. L'automobile, fisarihana isan'andro amin'ny folo maraina amin'ny 4 arivo afaka milalao na andro na alina rehefa misy tambazotra Airtel. Lalao manova fiainana.
L'automobile manolotra ora ho anao. RTJ amin'ny Valy Maraina. Tonga somatsara indray atao amin'ny fotoanan'ny fahampahalalam-baovao isika mpiaino ny RTJ tompoko. Talata 12 ny volana Desambra taona 2020 arapaina isika rehetra manaraka zany diontsapeo ity ary asaina fanajana ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Lafy ny fanabeazana avy hatrany no ndeha hanomboantsika izany vaovao izany. Mpampianatra miisa 740 avy eto Antananarivo sy manodidina no miatika fiofanana momba ny fomba fampiasana ny atao hoe kit pédagogique eo amin'ny fanabeazana ara-pahasalamana. Izany dia atao etsy amin'ny EPP etsy Mahamasina Atsinanana nomboka omaly 20 ny volana Desambra ary maharitra 3 andro izy ity. Fiofanana iarahana amin'ny Fondation Mérieux izay miditra ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka ary indrindra hiarovana ny fipariahany aretin'ny mifindra isan-karazany amin'ny mpianatra. Tanjona ny ampita ireo hevitra rehetra ao anatin'izany hoe fampiasana ny kit pédagogique izany amin'ireo talentsy-tsekoly sy ny mpampianatra ny fomba fampiasana ny kit ary zareo indray no mampita ny fahalalana amin'ireo mpianany. Nandritra ny fanokafana ny fiofanana tamin'ny omaly iny no nanolorana ihany koa fitaovana momba ny fahadiovana sy fidiovana fanabeazana ara-pananana izay ahitana boky kely holokoin'ny mpianatra, akanjo ihany koa, kilalao-tsaina, torolalana ahafahan'izy ireo manovo sy mampita ny fahalalana any an-tsekoly. Aorian'ity fiofanana ity dia ifampizaratra kefa amin'ny sekoly hafa indray ireo mpiofana ary asiana fifaninanana momba ny fahadiovana eny amin'ny EPP mandray anjara. Nanatika izany ny talemsahana ny fanabeazana fototra sy ny zaza madinika niaraka tamin'ny ramatoa Lucie Anarakotasoa izay nanolotra ireo fitaovana ireo avy amin'ny Fondation Mérieux. Mbola hijanona eo amin'ny resaka fanabeazana any isika, maro ireo mpampianatra FRAM izay mimenimenina mafy momba ny subvention an'izy ireo fa mbola tsy voaray izany ankehitriny. Tamin'ny omaly iny nefa alatsinainy 20 ny volana Desambra ny subvention ho an'ireo mpampianatra FRAM Karabolina sy eny anivon'ny fanabeazana fototra ary ireo rehetra izay tokony handray izany tao amin'ny draine loatra mangoro dia efa nivoaka ary efa voarainy izy ireo somatsara. Nanaraka izany dia ezahana ny hamoahana ihany koa ny anjarany eny amin'ny CEG eny toerana amin'ity anio ity. Efa nilaza ny ministera amin'ny fanabeazana amin'ny pirenena fa mandeha tsikelikely ny famoahana ity antsoina hoe subvention ho an'ny mpampianatra FRAM ity. Ny 6e bimestre taona 2022 ary ny premier bimestre amin'ny taona vaovao no raisin'ny mpampianatra amin'izao fotoana izao. Manakoako ary fantatry ny rehetra ilay atao hoe lohahevitra na ihany koa baiky fitolomana momba ny hoe Madagasikara maitso apetraka ary ny vitrine présidentielle de reboisement ao amin'ny toerana antsoina hoe Analamanga Park. Tamin'ny omaly 20 ny volana Desambra iny ny fanaovatry ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy sy ny faritra Analamanga ahafahana manomboka avy tany ny asa ho fametrahana ny vitrine présidentielle de reboisement ao Analamanga Park, commune Ambalavao, district Natsindrano. Kazakazo antsoina hoe Polonia izay miaro amin'ny nofotany miaro ihany koa manatsara izany nofotany izany sady aingam-pitombo ary voasokajy amin'ireo hazo ekôlôjika no volena amina velaran-tany 10 hektara sasany ao amin'ity vitrine ity. Azo trandrahana anamboarana fanaka sy asa tanana maro samihafa koa ny Polonia ary ametrahana ivon-toeram-pikarohana sy trano fampirantiana entina anehoana ireo tombony azo avy amin'ny karazakazo haingam-pitombo ihany koa ao Ambatofotsy ao amin'ity Analamanga Park ity manomboka izao hoy ny governorana Analamanga, hoy ihany koa ny tompona andraikitra ambony avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy.
fa ilaina dia ilaina ny fahasalamana amin'izao fotoana izao indrindra fa firariana ho anina fety sambatra amin'ny fety noely sy ny krismasy ary indrindra ny farantaona no nataony ministry ny fahasalamam-bahoaka omaly nasiany resaka ny momba ny fivarotana ireny antsoina hoe arivava orona fampiasa any amin'ny toerana fandidina izay tonga eny an-dalambe ireny nambarany fa misy ny lalana mifesy ny fomba rehetra atao amin'ny fivarotana sy ny fanjifana azy ireny ka ny ministera amin'ny fahasalamana dia milaza fa izy irery ihany no afaka manome fahazon-dalana mivarotra azy ireny tsy azo atao arak'izany ny fivarotana sy vidianana masika eny an-dalambe indrindra fa ireo masika izay fampiasa amin'ny toerana fandidiana noho izany indrindra dia horarana manomboka izao ny fivarotana ireny masika isan-karazany izay tokony natokana ho any amin'ny fandidiana ireny hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tsy voakasika ty resaka ty kosa ireo masika vita tanana zany hoe ireo vita amin'ny fomba artisanal sy vita amin'ny lamba hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mbola hijanona ao amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ao tsika satria dia nitafa sy nidinika niaraka tamin'ny ambasadoriny Chine vaovao tonga eto Madagasikara sy asa somonina eto ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Rakotovahanitrala Jean-Louis tamin'ny nomaly nanaovana ny fihaonana ary dia nivotrana nindrindinika fa mitohy ary atsara ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana rodota Chine sy Madagasikara raha milafy ny fahasalamana ny resahana naneo ny fahavononany na ny andaniny na ny ankilany naneo ny etaetany ihany koa amin'ny fanatsarana ny tetikasa iarahana amin'ny firenena malagasy ry zareo firenena sinoa ao anatin'izany ny fametrahana ny fanatsarana ny fododrafitrasa ny fizarana traikefa amin'ny fahatongavan'ireo mpitsabo tsy ho ela eto Madagasikara mpitsabo sinoa izay efa tonga taty Madagasikara tao anatin'ny fotoana ela ary nahavita betsaka teto Madagasikara ho amin'izany fitsaboana ny malagasy izany tohizana ny fandevasana mpitsabo izay hitsabotsika malagasy amin'ireo teratany sinoa izay vonona ny akaty nivotra ihany koa ny fanampian'ny firenena sinoa ny momba ny fahasalamana ny rehetra sy ny zaza hoy ny ministra malagasy tao aorianany dinika akoatr'izany rehetra zany dia ny firarintso isan-karazany ho an'ny vahoaka malagasy no nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary salama ihany koa ny fifandraisan'ny firenena sinoa sy ny firenena malagasy hoy ny andany sy ny ankilany rehefa tapitra ity fihaonana ity omaly vaovao ny fitsarana kosa nanoizantsika azy miofana amin'ny fampiasana logiciel info TPI ireo ao amin'ny fampanoavana etsy Anosy Antananarivo notariandra Matoa Rakotoarivony Maria Alika mpitsara lehibe amin'ny fampanoavana ihany koa ity fihaonana ity ary dia tonga ireo mpitsara mpanampy azy sy ireo prakitra rehetra vonona dia vonona tanteraka ny fitsarana amin'ny fanaovana ny digitalisation amin'ny asa rehetra ary dia vonona tanteraka ireto fiofana ireto ampita ihany koa ny fiofanana azony raha ny momba ity raha ny fitsarana ity ilaina izao fiofanana izao hoy ny ministera amin'ny fitsarana satria miroso atrantsika amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny raha-rahampanjakana na ny hoe administration izany amaranantsika ny fotoana dia ny resaka fambolena sy fiompiana saingy ny fiompiana kokoa ngano resahana satria dia atrikasa fananganana ny vovonana nasionaly fanakalozan-kevitra eo amin'ny lalam-piariana Kogasy no tanterahany ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono teny soavim-bahoaka rafitra anankiray fanakalozam-baovao sy hevitra amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny mpiara-miombinantoka ny mpamatsy vola ary ireo tompona tetikasa momba ny fampitoviana ny fahaiza-manao sy ny fikarohana vahaolana amin'ireo vato misakana amin'ny fampandrosoana izany lalam-piariana Kogasy izany no natao tanjona ny hoe fanampiana mpisehatra rehetra amin'ny fandraisana anjara sy fampiroboroboana ny fampandrosoana ny fiarovana ary ny fahatanterahany lalam-piariana Kogasy eto Madagasikara 30 tapitrisa amin'izao fotoana izao nisany akoho-mamorona eto Madagasikara 20 isan-jatony dia akoho avokoa ary 5 tapitrisa ihany anefa no akoho gasy tanjon'ny ministera ny ampitombo avy ny isan'ny akoho gasy ka hamokatra 5 tapitrisa ambony isa-taona izany no tanjona ao anatin'izao ny fifanakalozana dia anisan'ny zava-dehibe tokoa satria ny zavatra tsy hitan'ny hafa dia mety ho hitan'ny hafa ary izany indrindra no anaovana izany fihaonana izany teny soavim-bahoaka hoy ny ministra
ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona. Mifarana hatreo indray ny fotoanan'ny fahampalalam-baovao toko lasy toko vavy teto amin'ny RTG ary dia ametraka ny manapiresaka ny tenako Ondramelo afaka fotoana fohy indray veloma tompoko. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy raha nanina ny dilany rivotra. Ny miaravatsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandarana rivotra tapany faharoa. Za efa ela mihitsy ny teo fa zay vao niditra. Ino moa tsy mola? Tsy mola fanamboarana resaka lalana. Somary efa simbasimba daholo ny lalana hita. Tsy somary zany fa tena simba moa zany. Ka isorana be deabe moa zany ny orana fa tonga omaly ary ny orana ho an'ny mampiseho avo masika tena enjana. Fa ny orana ho an'ny tena mampiseho ny aratsy ny tanàna. Ka io zany isora be deabe ndreo sy mivoaka daholo zatra zara fa vita rehetra ataontsika rehetra io. Zany zatra tsy mety io. Voaka daholo ary faly mihitsy amin'io ani. Ny antony mantsy zao mantsy izy rehefa tena hoe isika malagasy de tena rehefa nitsapa tao anatin'izay fotoana za tompoko tsy marary fa ao anatina fanentanana foana ny tenako amin'izao fotoana zao. Kozinareo sao de tsy tena manina de eo ny tena tsika malagasy kay olona tikely daholo. Tena tikely hoe am'zara tsy apositsika mihitsy le izy. Jereo fotsiny amin'izao. Azafady Azafady. Goty. Jereo zao. Hitako. Fa izy lahy zao. Mpanakanto sy niakatra fa tena leo zany hoe leo vemo no falifaly amin'izao tamin'ny omaly avy ny orana. Asina an'le teny masosotra kely ny elanelany hoe misy kely norapiso sy ny oraorana kely mivery jirama de tapaka tonga ny tapaka Manda ny asa aloha zany ny teny tany mena teny teo tamin'ny efatrana mefatra teo. Tonga tapaka ny fonandeha ny orana aloha de fa sady mipotrapotra le famantarana le tadao tamin'ny afaka maty. Ho an'ny jerijery sary. De tapaka le jiro tsy miverina tsony aloha iny. Jirama aloha zany tadidiko de teneniko misy fanamariana tery jirama ary ao nareo namana raha ohatra manao ny hevitra reo any. Nanao autorelevé. Taratasy nalefany jirama io. De soratana eo amin'ny toerana io ny soratra eo amin'ny compteur jiro sy ny soratra eo amin'ny compteur rano amin'ny daty izay lazain'ny jirama. Mino tsara nareo jirama tianay be nareo. De mahay kely azy. Rehefa azo lay soratra de atao trano ny tena fekory misy berika fe tsy mba vady de atao trano ny tena de alaina sary amin'ny telefônina zany lay taratasy. Rehefa sary amin'ny telefônina zany lay taratasy de hoe ho alefa mail amin'ny jirama olo zany izy io tapaka ny jiro. Rehefa tapaka ny jiro de miverina ny jiro de tsy misy connexion. Rehefa miverina ny connexion tapaka ny jiro satria avy ny orana de mihoatra le daty ary satria efa tamin'ny ray maraina. Rehefa mail tara ray andro amin'ilay daty ny tenen'ny jirama. Mahazo mamaly moa le jirama ohatra mba misy tompona andraikitra zany satria zao efa asanareo le jirama le ataonay amin'le autorelevé efa asanay ny atao efa asanareo le atao ary le daty nanaovana le relevé ataontsika hoe 12 heures aorina na tsy fatako efa amin'ny le daty teneninareo iny le izy consommation ny fanendasanay trondro ato gamba tsy tonga ty nareo ka miteny hoe visy ragoty fa tam'le izy avy nandrehatra jiro tao cabinet iny nanao autorelevé iny de nalefa le mail tonga tany ihany fa tara ray andro ohatra satria tapaka ny jiro ka le jirama en question io na maly mail ry jirama mahino tsara nareo jirama tinay nareo fa manirikiry hoy izy efa tsy le daty ny teneninay tompoko nandefasanareo an'le mail noho izany ho estimenay ihany ny consommation nareo amin'ity tena nandeha nijery anako sy tonarano tany cabinet kosa nareo ampitiavana be de hitanareo hoe efa niotra ray bariky ty ragoty efa niotra ray kilowatt ty ragoty
ka dia manao vava de estimé ray estimé le facture tonga indroa zany zay a ny tamin'ny volana novambra tsy nahazo an'izay mail zay tsy tara tamin'io mety ho tara tsy sadiko ray andro kely izy de rehefa avy eo ny tamin'ity tamin'ny 10 heures na herinandro na 10 andro teo zay nalefa mivaly io mail io ny tenenin'io hoe tsy mety ka de ho estimé fa omaly de nisy facture tonga de tsy mitovy an'le estimé tao anatin'ny 3 volana no jereny ve zany lay chiffre nalefako tamin'ilay auto relevé tamin'ny 2 volana fa le facture tonga maly mbola misy soratra hoe estimé fa tsy le chiffre tsony tao anatin'le 3 volana mitovy ny chiffre ataotsika ohatra zany hoe 80 000 ariary zany le facture de tsy mitovy ao fa niena am'le faniriko io estimé nefa ny soratra am'le facture asa nareo ao rehetra mahazo an'izany asa de mara mahazo an'izany na vous comprendrez plus tard fa mangataka fanazavana amin'ny jirama amin'izay ary efa niasa anareo tompoko ilay atao efa misahirana tompoko izay manao auto relevé sa rehetra de lany alika anay koa nareo ny mpiara-miasa aminareo ny ety ambodimita aloha mahafinaritra anay ny mpanao teknika aloha mahafinaritra anay ahoana io le fanazavana zavatra ny teneniko teo io fa satria lany andro zay ka aloha ataovy estimé foana ranga de tonga avy indray nareo manao relevé iverena indray nareo jirama manao relevé de efa niasa nareo ny ataonay de tara ray andro noho ny jiro tapaka masimba connexion no mahalasa n'le mail tara ray andro de valinareo hoe tsy mety tompoko tao ataona estimé indray facture anareo amty anosy vary any Ambatondrazaka sika rivakelikely any mazavazava zay teniko zay va retsika resaka lalana fa efatra amby 30 sy 7 sy 10 arivo ndray Sirabedibera go tamin'ny resaka iny fa zaho zany efa isitona korosana ampinampy any satria makasika an'izay mihitsy hoe alao rehefa tonga eto mihitsy reo de pipina le resaka satria rehefa tena mijery tokoa hoe fa ahoana marina moa raha le consommation tsy niova mihitsy hatramin'izay lay relevé omena misy estimation sasisa nefa miakatra be le facture rehefa aveo nefa ny fitaovana ampiasaina tsisy niova fa io ihany raha ny fotoana lany nadran'izay fotoana zay ngambany izy zao kokoa ngambany tsy de hoe mampiasa jiro be kokoa izao noho ny teo aloha satria lasa mandeha foana de noho le mandeha foana nefa mahagaga nefa rehefa tsy mampiasa betsaka ianao de lasa miakatra indray le facture nao rehefa aveo zany hoe tsy fantatro tsy sitona lava be an'izay tsy nefa angambany amin'ny tapany fijirina rehefa aveo tsika azoko antoka tanteraka fa iresaka momba an'izay jirama zay ianareo fa ny resaka lalana tsy mola zay tena zavatra nisy ny ainana tato ato fa zao vao tsapa fa efa antitra tanteraka ny infrastructure tsika eto Antananarivo renivohitra ary any amin'ny faritra rehetra fa anisany manana lalana pirenena tsara indrindra aloha de ny RN1 zany hoe makany amin'ny fatratsiro mandidy fa efa manomboka misy lavadavaka ihany aloha am'izao fotoana zao ary ireny lavadavaka iny nid de poule moa fetsondrareo azy ka io nid de poule io tratrany rano sy sisa io lay infrastructure efa antitra tsy ho ela itsony koa io de anao RN44 de eo amin'ny lalam-pirenena mihitsy moa zany am'izao fotoana zao zay tsisy afaka iambo tsisy afaka hiteny mihitsy aloha hoe tsara ny RN rehetra ary ny RN zay fahita zay mba tsaratsara tamin'ny fotoan'androny am'izao fotoana zao tena mampikaikaiky ny olona mihitsy indrindra fa ny RN6 RN4 c'est le RN io RN aloha fa tsy RNM aloha de ny RN2 moa zany tena vezivezena matetika de tena hita fa tena mandany fotoana aloha Antananarivo Moramanga zay adondrosana tokony avana azy amin'ny ankapobeny zao izy fa adiny telo sasany eo miantony vao hiditra eo ambanitsena fotsiny de fa lavadavaka be eo malazo an'iny sambaina miala manjaka andrina sisa mandraka zany moa de efa tsy tenanao tsony ary ny fiarakodia 4x4 moa zany dia afaka tanteraka amin'ny fandehanana mafy fa ny ankoatran'izay aloha zany dia tsy hita hoe ahoana ka eo zany no hoe efa niresako teo aloha teo hoe tsika malagasy hoe tikely satria rehefa manao zavatra isika tsy manao zavatra hoe tonga de hoe anondao tsika hanao zavatra tsara indray mandeha fa hoe ahoana no anaovana ity zavatra ty tapitapenana de mba azahoana tombontsoa kely hoan'ny olona mikarakara azy ho an'le olona zay manao le fikarakarana le izy ihany dia lasa
tsapa be zany le izy aty amin'ny zavatra iainana ohatran'izany ka tsy tokony menimena isika efa manamboatra zahay tompoko manamboatra nareo eny tsy maninona nge zany fa eo amin'le fahavitan'le zavatra tsara tsisy mihitsy aloha niverenako mihitsy mantsy de zao RNA teneniny laha teo ny RNA fa hatramin'ny taonjato fafiry io RNA iny ohatran'io dikan'izany ny fomba nanamboarana an'io sy ny zavatra nanamboarana azy tena araka le norme zay mahatonga anazy ho ela velona ingena misy zavatra lavaka raha zara fa misy lavaka fa ny any amin'ny sisa rehetra vao tsy ampy 4 taona akory very ngiaty misy 3 taona efa taona 5 taona de fa rava sy potika sy toro ny nanamboarana azy mihitsy zany mety hoe fa ratsiratsy fa tsy ohatran'ny fanamboarana anazy taloha tsony hoe mahatonga an'izay resaka teknika fotsiny resaka dosage io ohatrany hoe ranao béton ohatra ianao ohatra renanao béton ianao de fasika enina de ohatra fasika enina de vato kely roa de ciment ray telo ohatra na 10 telo na ohatra zany hoe fasika ciment telo gony de ny fasika 10 de vato kely ohatra zany de ohatra zay zany dosage de ahena satria fasika ray stapany samba ty azo kely daholo anasianasiany de io no mahatonga an'io lasa fasika telo zany fasika telo lasa mavita anankiroa de gaga ve ianao raha mitresaka le trano de gaga ve tsy karaha io lalana io tratrany rano indray mandeha vao amboarina de fa io miverina sady le lavaka ao daholo zany rehetrarehetra zany ka eo amin'ny ty kely mihitsy moko malagasy ao anatina fanentanana na tobotsolika zao fa tsy galana le izy dia ny zavatra hita de zao efa misy fifanarahana zany hoe rehefa manjifa ohatran'izao ianareo de mahazo zavatra ohatran'izao dia rehefa mandeha zany ny fotoana de fa hoe satria efa kelikely lay cadeau mena le tolotra lay loka de rehefa kelikely iny izy de fa sy misafidy le olona fa io olona io de tsy maintsy misy miady varotra le miady varotra eo ihany fa lay tikely tiky tena mandeha zao satria zany hoe manjifa 3 alina zany 3 ariary io na mihoatra lay azonao eo dia tsy maintsy misy foana ny fetsifetsy any ambadika any ary io tsy voatery le mpanjifa rery any fa nahatramin'le miaramiasa manodididina eo misy fetsifetsy ohatran'izany satria te azo an'le zany titikely nefany le izy ange ny tanjony nge de ho an'ny mpanjify zay nge ny tanjony ho an'ny mpanjifa nylay lalaovana an'le izy fa tsy ho an'ny anao zany fa le anao manao ny mpanjifa koa misy manao koa zareo io mifanaranaraka aotra zareo hoe alo zao atao anankitelo de roana de ray anao de iny zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fitiava-kely tsika malagasy daholo zany rehetrarehetra zany ary anisany amiko anisany facteur na ino facteur tena malagasy facteur efa de matetika tsisy tsoza lahy mpanatra taratasy tsy mpanatra taratasy ka anisany antony anankiray mahatonga ny tsy fandrosotsika amin'ny ankapobeny ary ozy hoe aika ty kolikoly ty tsy voatery any mbarao-panjakana irery any fa na fiainantsika andavanandro io ary de efa misy kolikoly ary kolikoly tsy apozinao mihitsy hoe zavatra ohatran'izany ve de tena misy manao an'le izy hoe te azo an'ity zavatra ity nefa nge zay nge le tanjony hoe hoan'ny tsirairay le hoan'ny mpanjifa le izy ane fa dia ao anatiny daholo moa zany rehetra zany fa miaraka amiko ihany koa ianareo amin'ny teny io ty etsy amin'ny varotra hitanareo am'izao akanjo anaovako zao mitodika ho an'ny mpijery lay mpamatsy an'lay télé be deaibe reny canal io canal plus io dia rehefa manjifa ao amin'ny kalapisy analakely nao de mahazo loka avetrany por hoety any fa malefalefa lompiba aloha tany anaraka dokam-barotsika de miverina amin'ny tapany fahatelo fidirina mivantana jirama lalana orana resahana Tom Cruise tsy hay ve na mitena izy koa na tsy tena izy kirany am-piangonana zaza resahana salama zoky ahoana moa filarovana ny tilo automobile ty sady anao koa henoko fa atao hoe nahazo foana oeto ty aloha ny telefôny la de asehoko e tsindriny la fotsiny ny étoile 436 étoile 9 dièse de io izy fa manontany hoe inona avy ny taremarika ho lalaovina atsofoka ny taremarika anakienina de arao fotsiny toy zay de vita l'automobile boostena am'izay le fiainana eny amin'ny Shell no tena fedy be fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao azona fanomezana eo no eo 3 alina monja mividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell de efa mahazika doavy hatrany ianao ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaram-potoana amin'ny hetsika rehetra Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankohonanao
Ary manina ianao no to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e. Ka te azo smartphone na e? Smartphone ahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny arivo-ariary. Isaky mividy tolotra arivo-ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana kadonaka mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitombonao ny vitanao, azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Desambra 2024. Fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Ataovy izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny azo enceinte e. Efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe. Sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao e. Araroty fefa ela izay. Avant enceinte, toerana miavaka, lamaody miavaka. Tiako misy ny fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao. Tsara ery izany paozinao izany. Bôgôsy mihitsy ny zanako marina. Sotra e, tena riveko dia mandia e. Afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto. Afaka manao figura be dia be. Norma be reto kiraro reto. Tena mety tsara amiko mihitsy. Nafinaritra. Salama be. Hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modelin kiraro an'ny tanora. Aigle d'or no safidiko. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'or rehetra. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Manimanitra. Ye, efa manitra fety ao amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. Dimy isanjato hatramin'ny 70 isanjato be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana io eny amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 4 Desambra am'raika ambin'ny 10 andro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe Noely any amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambotiny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Efa ela ny andrasako an'la mahery afaka ifanandra amiko. Booster Tornado zava-pisotro vaovao mandona be amin'ilay itiavako azy 2 ariary fotsiny. Yao 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 Mpozin mety amina Tsirony kosa le nasava eo anilany ambianso milay mampangatsitsiaka ny toara mama Yao yao Andramo fa mety am'se Faty style vaovao be Yao yao Kifeko ben Yao yao Klikeko j'aime Yao nilainao Chocolat ny tsiro tena izy. Taona vaovao, tontolo vaovao miaraka amin'ireo loko Somalaval. Avaoziny manodidina anao amin'izao taona vaovao zao. Rindrina, plafond, gorodana, kalitao miavaka, miaro sy mampisongadina ny ao anatiny sy ny ivelan'ny tranonao. Somalaval, fanasarana maharitra. Envie d'un réveillon inédit, d'un moment doux et exquis, un buffet gastronomique à volonté? Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI Vato. À partir de 20h, un grand buffet sera concocté par Mutsu. Après 12 coups de nuit, vont ensemble autour d'une coupe de champagne. Célébrons autrement le réveillon 2021 avec à l'animation l'orchestre, album musique. Jetax et Shinchan vous mixeront les tubes rétro et les hits du moment. Les cartes d'invitation sont déjà disponibles au Presto Garden à la Waterfront. Réservation au 034 14 00966. Vivez votre plus belle soirée de l'année et laissez-vous sublimer.
lahaly tsara be lahaly ty tsisy balao azy tonga ndraiky noël kizalahy efa tonga amin'ny tsara dia ko père noël midina jusqu'à 50% bezao ny frais d'avion ko manomboka 20 décembre ho avakei jusqu'à 5 janvier 2021 ke tongava migna ro mitsidika agence njare marivo anao na manokatra internet amin'ny www.tsaradia.com tsaradia nosy iray sikiray. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Kikely aza dia kikely. Karainy zipo tonga amin'ny antso tsika zao ohatra hoe raimposa vadika zany raimposa vadika ty rainy zipo mbola tsy zara ny lara tsoka hoe dijibobo fona tompoko fa olon-dehibe io ataoko an'izany io e fona tompoko amle sao de te rainy zipo iny mikidirako sokobe io a sokobe atsaino fa zany de vazovazo ratsy tompoko fa raba tompoko miaraba tompoko ny faly miarabanareo eto amin'ny sary eto mijery tsy andre larisa ka tsika raha tsy vehivavy hitako fa tsy hoe lelaka be daholo ny tadany eto kondabe mitondry reo konda fa tsy kambavy izy nakaplatsy larisa amin'ny style amin'ny solomaso hiasaka resaka kely amin'ny resaka omaly le resaka lalàna omaly le lalàna eto amitsika mihitsy zany nefa tsy hay zany ny satria misy ny sasany zaraina lacroix kely amin'ny vozona tenenina de ohatr'izao zany ohatr'izao de le izy zany ohatrana ka ny fandaniako le resaka omaly tsy azoko tsara moa le zaza be nampidirina rika tamin'ny zaza madira koa tsy maraka za tsy maraka tele zao nampidirina any amin'ny zaza maditra le mba manontany za ohatra na zay koa tsy naharaka moa fa tsy haiko ny namanafy fa tsy le zaza sy le ray iny voasazina am'izany fa le reny mihitsy satria sady arikatra nao arikatra zany mampalahelo mieritreritra n'izany fa de mirary soanareo nateonasavatany vatany fa de otery aloha izy hiditra mivandravandra be eo le izy moa zany za aloha tena ohatrany hoe tsika amin'ny facebook zany satria tao amin'ny facebook moa ko tena natonga ny zavatra iny rehatra be amiko rehefa misy zavatra ohatrany hoe tokony mba misy analyse ihany aloha atao vao mamoaka an'le izy zany hoe ina moa ny antony ina moa zany ny antony nahatonga n'iny ankizy iny voadariko tamin'ny fotoana iny izy moa tsy voadariko tamin'ny fotoana androny za tompoko voadariko fantatro zany ary tadidiko mbola tsaroko mandraky tiany androany naharary de eo zany le hoe tokony mba fatarina koa aloha hoe ina moa ny antony mahatonga le dariko fa tsy hoe le dariko afoana isan'andro mahatonga an'le iala de le olona re yo salama aby totapaka maino ka miaraba tompoko salama tompoko resaka jiramansika resako tera jirama nala maintso de nando vola teo amin'ny kesy de nanontany teo amin'ny kesy hoe misy facture tiako anontany iny fa aiza de ery importadeo izy izy tonga teny importadeo nandondona teo importadeo ery amin'ny varavarakely azafady ozy izy le raha matao anaty ino zany de ino zany raha malala hoe le amiana ara-pahasalamana de tsy anona fa miary teo amin'le varavarakely amin'izay tangorona zany ny olona misy vetsivetsy tsy mijery mihitsy zareo de farany fampiresaka ny olona ivelana efa nisy nandray ka de fina nataony zareo de misy anaky tembo zareo ohatra miresaka fotsiny zareo iano le madama le miresaka fotsiny zareo zay ny asa raha miteraka de mivazavaza izy
ny asa efa tsisy miresaka fotsiny zany dia alay-panahy ianao hoe raha sanaty sanatryavina mihitsy raha privatisena zao mahay mandray olona tsara reto olona ohatry ny any amin'ny société privé rehetra inona ny nareo tompoko na hoe andrasikely vetivety fa raisinareo tompoko fa tonga dia avinavina ho na valiny ny asa efa tsisy miresaka zany fotsiny ramose jiramana la mihitsy porte deux resako sotra indrindra tonga mba miteny anaraina ianao aloha zany satria somary sarosarotra ilay resaka tsehatra manonona anaran'olona dia entana koa tsika hoe rehefa miteny hoe olona sy porte sy sisa fa porte sy orinasa fa tokony miteny ihany hoe izy hoe Johnny antso rava tompoko salama tompoko tsary vanareo e resaka lalana teo ihany mba saika ho asiana fanamarena kely ino ay magagana mihitsy hoe inona ny ilaina andreto inspecteur be da be any commune reto fa mandray karama mandray karama zay tokonga fa reny olona reny tokony jely mafarafaratsiny hoe vao manomboka miandoha le fahasimban'le lalana na ao amin'ny ministère ny travaux publics raha misy any reny vao manomboka miandoha le fahasimban'le lalana dia efa manao izy karazana fampandenesana any amin'izay tontona andraikitra hoe ity ary misy sanao-drao mba tsy handaniana vola be amina miliara ny zavatra mahavariana reny olona reny zany tena petraka fotsiny eo mandray vola dia andrasana fa olany vola be misy fiteny goty foana teo matetika hoe io mbola zavatra kely azo tsabony dia afaka tonga dia atao le fanambonana ny vola amin'ny fer compte d'entretien ty amin'ny resaka carburant magaga hoe makaizy reny vola reny ngeny tokony anamboarana an'ireo lalana rio e reny ngeny tokony karakarana ny kojakojana an'ireo lalana reny e fa dia tsy hita io ny mandoa carburant ny vidy carburant eny amin'ny station zany mandoa taxe reny misy taxe alaina amin'ireny fa dia very anjavina fotsiny tsy fantatra hoe lasaiza izy na lasaiza fa dia io nefa rano dia lasa nefa ho fotika tanteraka andaniana vola amina miliara le lalana zay vao amboarina nefa raha zavatra kely mbola goaka kely hoe mbola lavadavaka kely dia fa azo atao mijery an'le izy tsy fantatro zay nitsatsoko inona ny ilaina an'ireny inspecteur ny commune reny mijery an'le lalana reny dia tonga dia mba mandefa ny fampandrenesany hoe misy ohatran'izao ary inona ny tokony atao mba hierovana an'le lalana tsopotika be tena zany tena mahita ny lalana amboarina io lalana andotabenakio ampanamboarina izy io efa nitenitetsindre mandeha ihany izy eo zao ataony ihany nataony dia rahatsika mahita eo fa dia rehefa tsy mitandritsika dia mba faleo kosa zay mandoa taxe rangamba rehefa tsy vita eo rangamba anao mba ny lalana hafa reny amboarina fa be da be lalana tokony amboarina soratsika ka io nge raha vao vita raha vao tsabotsaboina miloha dia manjary tsy mivoaka le miliara be fa le miliara be misy kiny tadavina ao ambadika io e dia raha vao tsy simba be io tsy mahazo le tombontsoa dia manjary tsy manay karama ry zareo zany rehetra hoe efa tsy miady ka io ma tsy le tena hoe tikely any gasy tikely hitanao malao Merabe Yalain ty na teneniko ny anarako. Yalain topika. Anona anarany ianao io? Ia mbola resaka jirama ihany. Ataoko tsara foana ny asan'ny jirama nataonao ny hoe iny taratasy kely dia soraty ato ny consommation laninao mibata dia sy ny afo dia nataonay tsara. Le 11 zay nanatitra autorelevé tany. Mahavariana anay tonga indray izy le 16 misy relevé mbola miasa manko le relevé randala. Tonga indray izy le 16 manatitra facture estimé taratasy fanaovana autorelevé indray. Ore olona marina teny voatetika teo aza manabarabara olona salahy. Za zany miteny matanjaka be mpanohatra anankiray eto ny firenena zao. Ny jirama any amin'ny jirama visible amin'izao. Fa dia mila mailo izay mailo fa ratsy ny ataon'ny jirama amin'izao zava-misy ary tsy zahay rehetra. Fa ny anaty tsy mbola ankilositony azy ilesiko fa efa le ankiliman'le rangampanefery akaikina ery Paimanga ery. Dia ilesiko mafy be amin'ny lamasy mihitsy hoe ny tontolo zao. Efa tsarariny le izy alatra le izy amiko ary posy. Totra tompoko. Solution hitako amin'izay zavatra izay dia hoe asio fifaninanana ry jirama io. Asiana fifaninanana. Asiana jirama concurrent. Satria zao mijery any ivelany antsika raha mijery an'ireny le hoe karazana jiro rano ndraiky be dia be ny orinasa mpamatsy jiro e. Fa ny rano no anao anatin'le izy. Ohatrinona? Ohatrinona? Dimanjato eo. Maivana. Maivana koa ty taintain ty izy. Mampalahelo. Mena dimanjato maivanao izy la zay la taintain.
tin zany e na anaiky alana tsy anaiky mampalahelo ay ve io anao lahy zabe lay zany le resaka tikely zany no lazainy iza moa ny tena le tikely teo i baronne elahy mihitsy ry baronne ny tena tikely elahy ahoana indray zay fotsiny mety elahy tikely elahy manaiky elahy manaiky koatrinona zay dimanjato a ay tiaka le retsy riria rehefa nitaraina mihitsy le baronne rangahy tikely fa tsy tiko kely tikely mihitsy elahy satria ataoko efa kely de kely io a tsy namelana lava tsy maintsy hoe elahy mamarana ny lisy de efa kely mamely mason'olona kosa lesy enao zany tena tikely dridra hitako eo ao tsara disy le nitenen'le rangahy hoe tsy manao ny asany l'inspecteur ny commune manao ny asany reo de manao rapport tatitra ahoana moa ny anaporofonao an'izany ka hitako ry zareo mandeha manao ny asany fantatra tatitra le rapport tatitra ay ve fa zay toeny any ambony any tsy fantatra fa ry zalahy reo a hitako mandeha eny an-dalana mitondra taratasy de manoratra fa tsy hoe koa hoe mandray vola araka le tenen'ny baronne elahy tikely elahy ho fa manao tatitra reo hoe etsy daholo ny point rehetrarehetra misy point noir io fantatry zalahy daholo reo aranaovany rapport daholo reo zany fa le toy an'le asa zany zao a no tsy fantatry hoe ay makaiza monsieur be crédit mangeny lahy tikely lahy zay mbala embouteillage aty tay be ny embouteillage aty aizy io zao anoso arivo anoso zato anoso ronjato ty mampalahelo fa tsy mandeha moto mandeha mitondra tômobila lesy efa nakatra grady fa navelo moto tena midina ty zany fa tsy an'lahy lasa chauffeur ty hita vozalahy lahy zany andiny mety vity hélicoptère mety vity hélicoptère ve ony ianao e za zao chauffeur makafa leka maty ty efa tikely lahy mahasoso zay moa tsy tenenako be an'ireny satria manahirany reny resaka chauffeur reny chauffeur reny manana elatra mampalahelo zay eny re ity any zay rapitra eo fa ngahy lahy tso avy aty tondra voandalana raha teny ma iny tondrako fotoanatsika zay langy androany ele za mokamoka ratsy atsoko raha mibozy rehefa avy eo ay ve efa tsonlangy de efa tsara zany ary tapao am'izay raha za mitondra ny baronne va tikely iny zay le vavala chauffeur zay vavala chauffeur ka volaninao zany mihitsy hita zany za chauffeurna taxi chauffeurna taxi brosy daholo zany tsy mba chauffeurna taxi be abiro zany mamay visy fa mitaraina be izy ato allo manao toko tsara fa misaotry saika resaka jirama zay zany tia mifaritra Ambohimangankely no mipetraka 2016 nampiditra rano 2018 zay zareo vao teny hoe tongavinareo aty aminay fa toro mihitsy lany le vola nampidiranareo rano lany jirama fa raha tia tafiditrinareo de mividy fitaovana mividy fitaovana zay 2019 zay vao tonga nareo de avy eo hoe ny karan'le fitaovana sy ny volana nalohanay de nandoha kely janvier février farainy 12 mois le kara andoha janvier février tapitra hatreo amin'ny fandoavana tapitra koa crédit mandeha izy mamady visy ny orange
Satria mpanona ny fandarana moa zany fa mpanona fandarana rivo dia tsy aza tinona fa ao ny orange sy ny galana fa etsy amin'ny tompotsika etsy aho manao faretana mandeha le pibe rehefa hitako le pibe eny tompoko arahaba tompoko anenao le radio aloha ahena radio manjary misy larisaine ay ve mba mahakasika liana mba tiana resahana rambelo io resaka fitantanana io raha ny fahazahoana anazy mifily any amin'ny lalana tsy tokony aleny le vola zany tena le fond d'entretien routier reny zany ampiasainy zareo any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy tsy tokony ampiasana azy tokony ampiasana azy any amin'ny tsy tokony aleny le izy ka izy io mba ndraiky amin'ny fitondrana firenena ihany hoe eo mbola tsy fahamatorana ho an'ny fitondra hiditra hiakatra ny fitondrana nefa avy eo tsy manana an'le fahity izy le traikefa fitondra firenena akory tsy hoe mamelona mamanoatra fa zay ny tena zavatra misy mary misy toerana tena tongavana nefa ny traikefa tsy ananana dia zao nefa raha ny firenentsika talonge raha nanao lalana ohatra mpitondra taloha tsy hoe akory hoe maka ny mpitondra taloha fa maka mpitondra taloha mihitsy ara tsy maninona zany fa zay tena zavatra misy marina tsy fahamatorana io ary tokony hiaika an'izany reo mpitondra reo raha mbola te hitondra hanapitra ny mandahany izy miaika nge tsy maninona fa ny manova toetra manova toetra io zany tonga dia toetra mila miaika dia mila tsy afaka misesoa mangataka iny izy mangataka fanampiana arakevitra any amin'ny olona zay efa manana traikefa amin'izany tsy olana le zany fa maty le vahoaka ny fiainana sarotra ny lalana ratsy izy moa ny supporteny fa tsy le olona mpandehany any rehefa miakatra ratsy ny lalana dia miakatra ny saran-dalana ka zay mba tiana tsika ho an'ny mpitondra raha maheno izy ireo na afaka miaino fa tokony efa efa fotoana tokony efa fanetretena zao fa sy fanandratantena tsony fa tsy hoe re fantatra Antananarivo dia apalipaliana tsy analakely ny olona hoe ampijerena azo hely makasitraka ary zay manandra tena no hahetry allo eny tompoko zay vao tafiditra salama neny resaka lalana ka eno a ny tety tena miaratsy ny lalana Antsirabe Fianarantsoa eo koa ny lalana Vovombe torak'izay koa ny folo pointe makany Tenerife tena mampiteny mona tsy efa namboarina ve leto Antananarivo renivohitra moa dia efa io raha mahita io eny amin'ny 67 hectara sy ny sisa koa manaitra ny tompona ndraiky izany tompo dia misaotra tompo dia Tom Cruise tonga eto Madagasikara zany amin'ity Covid-19 ahoana moa no hitako tamin'ny vaovao ka anao tompinazy mission impossible zay sy ny zanany vavy zany ono hoe tonga eto Madagasikara ko ahoana zany ty fitandrematika ny Covid-19 ty mila misoroko isika malagasy dia mitandrina tsara dia manao ny fepetra isan-karazany zay ihany mety aminy misaotra tompo koa dia mirary sosika malagasy aby manerana Madagasikara fihinany velany mirary fahasalamana tanteraka ny fisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ne anasitrana ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby sika malagasy aby sakalava ke manerana Madagasikara sy ny any velany dia ho lavitry ny coronavirus dia nino afa farana soron'Andriamanitra eto zany aretiny zany fa ho salama aby sika malagasy sotra to ho tanteraka tokoa ny iza sotra mama amen manaraka indray zany manaraka indray zay manaraka le resaka zany allo salama tompoko salama tompoko tsara fa misaotra resaka jirama ihany izy ity ndao ary ny anay zany teo aloha le estimation ohatrany ny Gottlieb dia aveo alefandrarao ny facture dia izy ne fasana le coupon auto relevé lazainy tsy voarainy io nefa efa alefa daholo io na alefa amin'ny telefônina io alefa amin'ny email io alefa amin'ny Facebook faharoa manaraka an'izay tonga ndray ny jirama avy eo miteny hoe tsy voaloha ny facture anareo tamin'ny volana marsa sy avril nefa efa nalohanay
mivola io telma zany ka tokony orange de orange aminao fandaharana orange aminao fandaharana mivola aloha nanjavanay azy jirama nefa manao publicité hoe alefaso amin'ny mivola na dia orange ny volanareo dia avy eo zay tratran'izay de nantany amin'ny telma andefasany telma facture de nandefasa nalaina tany amin'ny telma zany ny reçu rehetrarehetra momba le jirama efa voaloha de nentina tany amin'ny jirama eo ty efa voaloha de ozy ny jirama ka tsy verse ny telma ty aminay le vola kinona ny dira am'zany tso de zay ranymako le izy hoe inona ny tokony hidiran'le mpanjifa amizay fa de vezivezy amin'ny bureau ny jirama isan'andro anandro mijery le facture voaloha roa volana de ozy ny jirama hoe raha vao tsy aloha tapahany teknisany de ohatran'izay zany natonga anay mba mitaraina hoe amin'ny jirama zany hoe amboary tsara le fomba fandraisanareo any resaka ny tambanjotra serasera izy io satria lasa manjary problème ho an'ny mpanjifa nefa le mpanjifa nefa le amin'ny vola sy norange monnaie manamaivana kokoa ny déplacement sy ny mandeha amin'ny jirama zany sy milahatra amin'ny jirama de zay no mba hitaraina hoe mba amboary tsara fomba fiasanareo ry jirama fa tena manjary lasa kivy mpanjifa de momba ny teny barona tapaka le teninao kokoa amin'ny jirama zay ngamba ny hitako mety amin'izy io mba misy manao anazy tsy hainy le terenao teo marona ianao fitaraina ka de misotonareo amin'ny rivotra aloha afana fahana mitaraina zany ny tribunal konge eo e mandamina zany tribunal fa tsy hoe tonga de anafa izy fa rehefa eniny raharaha mandefa didy izy salama tompoko mandamina salama abe salama tompoko tirana mba misy fitarainana kely aho alefaso momba reto le orinasa-panjakana sy ny reto mpiasa-panjakana le mpandray olona tompoko azafady eny tompoko tena raha makany amin'ny hôpitaly ianao a sahirana mihitsy satria vao kitakita makany amin'ny jirama ianao a ohatran'izay ihany koa makany amin'ny ministera ianao a mbola ohatr'izay ihany koa vao kitakita foana maninona mba hovaina mandritra mba hovaina tsika le kitakita mba ahafahan'le olona mazoto makany aminao a na ahafahan'le olona milahatra mandovolana makany amin'ny jirama na hoe manontany filakevitra any amin'ny ministera na ohatr'izany indrindra ny any amin'ny fitsarana mampatahotra be raha vao hoe any amin'ny mpanjakana zany de hoe vao kitakita indray zany zao iny efa toetratsika lasa matahotra kitakita mihitsy zany raha vao hiditra le zao fandenay koa nge le kitakita misy ambady koa le izy any za toko tsy teny tsotra vavabe zany zao tena mahatonga an'iny e le be loatra le olona de tsy hain'lay mpandray tsony no anao zany gérer manina mitantana mife zay sotra lesy a de azo lavia le matora mife ny toepony sy ny le zany misy zavatra mifetena misy zavatra tokony enarana fehizina amin'ny fiainana satria ianao mandray olona de tokony mba miana aleo ndray ny olona zay raisiny ary no ifehy azy raha izay no atao ny kitakita olona fa le izy koa ngena ndray manana fisainana hoe zay toko paisipanjana zay ho voaloaka zany mihitsy maraba toko zay koa le fisainana tsy miraba toko tsara e mpanakanto mpiasa-panjakana rehetra no samotratriny krismasy isika rehetra tokoa no ano izy andresaka eny tompona de manova feo azy aloha fantatra ihany lalam-pirenena tsitsisy reny ohatran-drala be tokoa le izy foana aloha ary de miandry aloha lalam-pirenena fa fitsy ny tena ohatra kaiky io satria nandehanako tao anatin'ray volana ihany ko io lalana io nandritra ny tena manahirina tombatomba ny lalana mihitsy ary lasa tsy mifamangy ny havana amin'ny aratsy ny lalana io moa zany ny jirama aloha le voaresaka teo a nampina jirama izany rahalava lakompotrapotrata fanampina ny jirama ny resaka ny namana mpanao politika sara zao fetra be ary so de miteny fa bomba ny jirama mariny zany migere bomba atomisy amin'ny mpitantana ny jirama io manko nene ekena tenenina le sy manininy fa matetra ny jirama rehefa atsona le atao hoe hotline de manazava izy hoe kazao ary zavatra anankiray eny tamjirama jirama aloha de misy milay a jerinareo ty tanako ty ary misy tsy milay zay hitanareo tanako zay ao anatina jirama zany misy tena miasany amin'ny tany lefiny misy zay manao ta manao zavatra vaovao nareo
zay ny mahakirikirina ny olona ao anatin'le izy tena ny andro zay toko manao auto relevé amiko amin'ny citoyen ana dia tsy mila vany aminareo akory fa mangataka fotsiny hoe solova olana hafa fa indrono sahirana tamin'le datina auto relevé aho dia rehefa teneny rehefa tsy rehefa mailina fa hoe tokony aterina ara-batana mihitsy mbola bikany iny zany izay resaka lalam-pirenena fantsina zay zany koa sy manakana tsy resaka ny hoe misy filaonana ara-gitara indray ataona instructeur chauvin resana oriany amitsivy zay tena hidirako fa le jirama satria mahalina le jirama sy le lalam-pirenena hoe tena manampy anareo reo izahay fantatsika tsara fa ao anatina sampandraram-panjakana na sampandraratsy miankina na ao anatin'ny resaka ministera sy ny sisa be dehibe aminareo milay dia be dehibe aminareo kirikirina raha vao tenenina na izy mitsatratsiraka na zafy alibera na maraka valomana na irajamary mampianina sy ndadio reny dia misy olona ao aminareo mahafinaritra dia mahay tsara misy olona ao aminareo tendrena tsy dia mahay aneken'izany hoe nareo mijery sy mihaino ireo dia lasa rehefa kirikirina ny olona matetika ianareo sy ny communicateur anareo ny vahoaka indray ny ohatran'ny teny nareo vahoaka izay matonga tsika vahoaka anambara manao hoe alo aorena misivy zay eny am'sela no tena fedy be fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry azona fanomezana eo telo alina mihitsy amin'ny fidiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell dia efa matiado avy hatrany ianao ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaram-potoana amin'ny rehetra Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy ny ankohonanao. Tiako misy fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao tsara ery izany paozinao izany Sotre, tena reveko dia mandihy afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy nafinaritra fivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora aigle d'or no safidiko aigle d'or miaraka amiko isanandro ça sent la bah oui ça sent la fête décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 3. Notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association Aquin par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Depuis 50 ans, Eau Vive trouve son originalité et sa pureté naturelle au cœur des montagnes d'Anjanville. Et voilà 50 ans qu'Eau Vive traverse le temps avec vous, grâce à vous. Eau Vive vous remercie pour ces 50 ans de complicité. Merci pour ces 50 ans de moments partagés. Merci pour votre confiance. Merci pour toutes les autres années à venir. Eau Vive, ma source de vie depuis 50 ans. Retrouvez-nous sur la page Facebook Eau Vive Malagasy. Waouh! Tout Canal Plus pendant 15 jours. Envie d'un bon plan pour les fêtes? La Reine des Neiges 2, Sonic le film, Madagascar 3 et des matchs de ouf comme Arsenal et Chelsea, Atlético et Real de Madrid et plein d'autres encore vous donnent rendez-vous sur les bouquets Canal Plus. Réabonnez-vous vite pour 15 jours sur tout Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. L'Expro vous invite à l'exceptionnelle nuit de la Saint-Sylvestre de l'année dans le cadre idyllique du Lion d'Or à Nusavarach. Le jeudi 31 décembre 2020 à partir de 21h. Animation toute génération avec Big MG, Stéphanie, Firmin, buffet gastronomique, champagne et gâteau à minuit. Animation Zumba Jérusalem avec Rinza DJ. Réservation 10 personnes, mission offert. Place limitée, réservation fortement conseillée au 034 54 358 47. Partenaire média RDJ.
Envie d'un réveillon inédit? Rendez-vous à la soirée Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Un grand buffet sera concocté par Mutsu. À minuit, levons ensemble une coupe de champagne. À l'animation, l'orchestre, album musique. Jetax et Shinchan vous mixeront les tubes rétro et les hits du moment. Carte d'invitation disponible au Presto Garden à la Waterfront. Vivez votre plus belle soirée de l'année et laissez-vous sublimer. L'automobile Sokono azatonona raha ilalao ianao asio vola aloha ny compte Airtel Money anao ary voariary eny dia efa ampy e. L'automobile manolotra ora ho anao. RDJ am Siv Maraina. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Natao le banzai. Mampalahelo safady ary. Toetrany fiarahantsika satria rehefa tapany ohatran'izao ny fandraisan'ny vahiny aloha voalohany. Amin'ny filazana samihafa kanefa alohan'ny filazana samihafa misy ao ny vahiny ary telo mirava afy be zao izy samy madama daholo. Ny anankiray tsy madama, madama io ka, madama io. Fa atombotsika aloha amin'ny Golden Hour. Golden Hour, avy eo ny Chic Shopping. Dia avy eo i Baronne. Avy eo Baronne Awary. Madame Golden Hour. Manao namio raha. Salama sasy. Asitokosotra amin'ny fandarana kolotaina tsika amin'izao fotoan'izao. Kolotaina maraina ity fandarana ity. Ferela zay mena zany tsy tafiara. Amin'ny teny ity dia resaka Golden Hour toy ny mahazatra no resantsika etsika atao etsy amin'ny CCI Vato salle plénière mifaraka amin'ny telopolo ny volana Desambra ho avy izao. Salle plénière moa zany le akaikin'ilay fanaovana spectacle. Eo akaiky ilay fanaovantsika mozika. Amin'ny ankavia eo zany. Ao no misy azy plénière manomboka amin'ny valora alina ny fiarahana ao dia efa manomboka ny fety. Ny mpanafana dia misy karazany. Misy ny album musique aloha etsy amin'ny lafiny orchestra dia misy ny Shinchan sy Jetax kosa eo amin'ny lafiny fikosehana kapila. Zay ny Jetax. Zay aloha zany izy mirahalahy eo. Ny sakafo kosa dia iarahantsika amin'ny Motso zay efa niaraka tamintsika ihany zareo tamin'ny heritaona moa zany hanina be no hita ao an'ireo zay hanina. Dia hihinan-kanina ny famarotana ny tapakila etsy amin'ny Presto Garden. Hono le sakafo ve isaka antaniko teo hoe za zao allergie-na fruits de mer. Dia tsy mihinana fruits de mer ianao. Tsy mihinana fotsiny ahy. Tsy mihinana fotsiny ianao. Za tompoko tsy mihinana kisoa fa hainareo ihany finoko. Dia tsy mihinana kisoa fotsiny ianao. Fa zany hoe satria moa le fomba fikarakarana zay ambadika le mantsy le matogana manontany izay hoe be dia be mantsy le mieritreritra hoe zay tompoko amin'ilay finonahy dia sao dia fangaro tamin'ny kisoa ny karakaranareo ny loaka io ary le akoho be sy le gisa be le trondro be. Marina mihitsy zany satria tena misy natokana ho an'ireo tsy mihinana kisoa efa atokana mihitsy le izy hoe ry. Tsy atao mifanakaiky akory ary mba tsy hisy ny hoe mipitika tampoka le hena fa tsy misy nanao azy ohatra na tsy haiko fa tena mitokana le izy zany hoe misy ny natao ho an'izay tsy mihinana kisoa dia misy natao ho an'izay mihinana kisoa. Fa zany hoe buffet le izy. Buffet le izy. Buffet. Eo mihitsy manko tena za zany te handeha fa ny olako fotsiny zany amin'ilay fotoana amin'ilay tanareo le mandeha ohatran'ireo mantsy zao. Katsindrika zavatra canal plus dia ino resaka teneniko teo le eo amin'ilay resaka sakafo iny zany azo se dia eo zany hitan'la le hoe laika le sakafo se lahy dao zany lase io rifo zany dia eo hitan'ora zany amin'ilay hoe amin'ny mabuffet le izy ary izy io mantsy ohatran'ny mariage any mariage mantsy misy fihasaram-belatsiny ny fandehanana mariage hoe maka kelikely anao dia mamenamenatra ianao zany amin'ilay buffet fa rehefa ohatra indray zay nandovolako iny anarahina zany zay raha ngaka be dia be dia ahoana fandaminana an'izay. Dia mihinana ianao satria zay mihitsy le izy hoe natao hohanina na mabuffet anazy dia efa natao araka izay isany eritreretana le izy dia efa zay tsy eritreretana fa kosa ho antsika le izy nge indraindray mampime tsy hoe ahoana moa zany fa ny vidibidinana tsina zany zao efa 170,000 ariary 170,000 ariary izy zany amin'izao tsika amin'ny teny izao zany hoe ianao ve andeha an'izay volo izay dia tongava aloha mihinan-kanina mialoha fa tsy hoe amin'ny telo maraina ianao vao tonga na amin'ny roa maraina ianao zay moa ka le tiako tongavana faharoa satria zay mbola tsy maintsy mifampiarabana ny fianakaviana aloha vao afaka mandeha any
zay ngeny le mahatonga na manontany tsara izy eo raha tonga zany amin'ny telo maraina ve mbola misy le sakafo dadavy koa sa mety tsisy tsony tongava de hita eo satria efa nanomboka zay mahatonga na manindry foana hoe amin'ny valo de efa manomboka io a de efa etreto amin'izany hoe amin'ny valiko hatramin'ny telo ora zany misy ny fandaminana apetraka fa kosa tsika le izay mietretry ny anatrika sy ny vidin'ny karatra de apetraka ao amin'ny sainy tsirairay avokoa ianao ve andohan'izay volo zay de etretra hoe amin'ny telo mihitsy ve anao vao tonga fa tongava raha tia satria zany zao koa mbola zavatra mitranga koa zany so zay fianakaviana mantsy io zany mividy be anakefatra zany zay azonao nefa rehefa tonga tany a lasa valo zay de afaka mamorona tabla ho anay ve anao sa tsy afaka mamorona tabla ho anay nareo raha mbola misy loha ny tapakila de mividy fa rehefa tsisy ny tapakila ohatrany tamin'ny hetoana zao hoe rava meloa de tsisy tonga any ianao de mody zany anakefatra fa tsy afaka mamorona satria sady na ny toerana rana efa voafetra le izy zany tsika mbola ao anatin'ny hoe manao cache-bouche na rehefa tonga any de manao cache-bouche daholo omena tsirairay avy rehetra tonga misy ny gel fa gel ve le misy olona mitifitra ohatran'izay le hitsahana de manasa tanana ny zazalatsaka ny roa taona dia tsy mandoa vidim-pidirana fa rehefa manomboka roa taona de koton'ny olona anankiray efa mihinatanytsika mamantsika araka ny latsaky ny roa taona zay ianao mitodika amin'ny alohany dedoenareo any aminy satria tsy maintsy dia rehefa avy eo a etsy amin'ny tombotsolika etsy misy ny fanentanana manjifa 3 alina ariary ianao zany de mahazo loka vitrano enarany ka tsy mponana fandarana fa tsina fa shell le izy etsy etsy vola etsy de manjifa 3 alina mahazo loka vitrano dia misy oloka be de be zarainy eo faharoa ihany koa misy ny fanentana rana amiko ihany koa ao anatin'izay a amin'le pôzy rehefa avy eo a rehefa manjifa manao réabonnement ianao tapaka ny réabonnement anao a de manao réabonnement ianao a tonga de mahazo le tokanal mandritra nyity volana décembre manontolo ity a etsy amin'ny canal+ analakely etsy a manomboka androany koa io a de anasanantsika rehetra maimaipoana tongava daholo satria rehefa manao réabonnement ianao zany hoe réabonnement mahaloha tsy tapaka anao manao réabonnement aloha de mahazo cadeau avy hatrany tapaka anao ka manao réabonnement ianao mahazo cadeau avy hatrany zany hoe eo amin'ny canal+ analakely ny fotoana zay apikely moasy mividy tapakila folo de mahazo aminay fanomezana zay le golden hour tsy amin'ny CCI vato amin'ny faraika amin'ny 8 volana décembre araiky ambe folo mianaka zay ho tonga daholo muzika tretaxa shinishana sakafo iarana amin'ny miotoso makasitraka ny golden hour mitodika aminareo chic show igny amizay ary aho riedy sy riando anareo ny fitenenana misaotra anao na misy fitenenana de faly miaraba ny mpiaino rehetra ao amin'ny rivotra ny chic shopping zahay zany de mikarakara vente privé etsy amin'ny Grand Milice etsy apitakely etsy Analakely raha apitan'ny lapan'ny tanàna zany de le mitsofoka ohatran'ny RDJ hoany eny tompoka apitan'ny RDJ Grand Milice hitanao raha ho any tsara lalàna zany de le hôtel menamena ngeza be apitan'ny agriculture de manana stand maromaro tsika ao varie daholo ahitantsika ny akanjo ny kiraro ny firavaka ny ranomanitra ny décoration plante grasse maro be de be ny hitanareo ato fa ho tanisaiko eto daholo aloha hoe iza daholo mipandray anjaratsika ao eny ary eo amin'ny stand voalohany ahitantsika ny optique Bellevue manao ny resaka solomaso izy na ny correcteur io monture na le fanatsarana le rehefa amin'ny masoandro sao zao mitanitanika tsara amin'ny masoandro de mety be mihitsy le eo amin'ny optique Bellevue eo amin'ny stand faharoa ahitana ny bikanao Baherikanja edy ao indrainy ahitanao any karazana kiraro izay amin'ny vidiny tena mirary nefa ny kalitao ao tsara mihitsy kiraro zay de stand numéro 3 indray ahitantsika ny Diva Touch by Naomi ao indray zany ny karazana akanjo ambonina akanjo reny zay ilayntsika tsara amin'izao fety zao na ny Noël na ny faran'ny taona misy ihany koa ny Mère Miel eo amin'ny stand numéro 5 arak'izay anaran'izay tantely natoraly tsara amin'le tsy mitapoka fa amin'le tsara mihitsy manasa anareo tonga eo zany ho an'izay mila tantely ao amin'ny stand numéro 6 misy an'ny Camel privé izy koa de manao ny resaka akanjo izy manao ny resaka kiraro Camel comme elle privé ohatran'ny ramatohitsy ohatran'ny ramatohitsy ao amin'ny numéro 7 indray hitantsika ny jejejy kely
Ie, izy indray manao an'ny resaka bijoux raha ny filazantsika anazy. Firavaka e. Efa tsy oroka ka. Ka, ie. Manao firavaka izy le inoxydable reny. Mahafatifaty kely daholo fa tongava mijery ao. Misy indray amin'ny stand numéro 8 Natural Cool. Natural Cool indray dia fikarakarana ny taovolo. Produit naturel no ampiasainy. Izay sola tonga hoe mazo manatinao dia mifampiresaka aminy jerena ny vahaolana. Fankazaty aniry finga fotsiny le volom-betsabetsaka dia mety. Ao amin'ny stand numéro 9 sy 14 ahitantsika ny azy raglam. Ny azy raglam ihany koa dia manao kiraro izy. Ka kiraro ny ataony kiraro tsara tarehy be mihitsy ka tongava ao. Dia manao kosmetika koa izy. Lokomena, vernis, rehetrarehetra iny ao daholo. Dia ao amin'ny stand numéro 10 indray hitantsika ny rafia art amin'ny marafiana zany ara malagasy. Hitantsika ao asa tanana, hitantsika ao poketra, na trano kiraro kapa hitanao ao fa vita tanana avokoa ary vita malagasy. Ao amin'ny stand numéro 11 sy numéro 12 ahitantsika Madame Nancy. Izy indray dia manao ho an'ireo grande taille izy tsika. Ho an'ireo somary bebe vatana. Manao ngeza zany izy fa manao ihany koa ho an'ny kely satria ho an'ny enfant ihany koa. Ho an'ilay voateraka reny be dia be ny ao amin'ny ao. Tongava maro fa tena misy izay ilaina rehetra mihitsy ny ao. Ity anankiray ity indray eo amin'ny stand numéro 13 dia ahitantsika manitra Tatiana. Aiza ny atsara ny raha manitra be dia be ao. Tena tongava ry zareo sady napidina prix be mihitsy izy. Dia ohatrany tsisy ambara nge iandro zany ry. Fa misy ambara izy rehefa tany saiko daholo aloha rehetra. Dia eo amin'ny stand numéro 15 farany ahitantsika confiture. Zay hoe confiture zay, confiture natao zareo. Voahodina taisir. Jardin secret manampy anazy ao décoration io les plantes grasses reny. Sara mba efa hitanareo tongava ao mitsidika fa mahafatifaty be mihitsy. Zavamaniry reo atao haingo tavarangana. Tena fampiratina sady varotra. Vao miditra ao dia tsisy takotakona mihitsy le stand dia tonga dia hitanao avy hatrany hoe ry le nytatarainy teo, ry le nytatarainy teo. Dia manasa anareo zany ho anareo mpiaino rehetra any ho tonga hitsidika ny vente privée izay karakarain'ny Chic Shopping ao amin'ny Grand Mélissa manomboka androany 22 décembre hatramin'ny 24 décembre ny enora ariva ao fontsika. Telo andro zany 22, 23, 24. Telo andro be zao tsika ny ao. Dia misy ho tantarainy andro kely vetivetsika fotsiny arany mahakasika an'izay. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra mpiaino indray zany ny izay rovavy eto amin'ny groupe shopping, Chic Shopping. Ny anapiko kely amin'izay teny Madame Edy izay tongava daholo tsika maro fa be dia be ny promotion PDP nanao fihenam-bidy ao dia tena ao anatin'izay izay rehetra mandray anjara zany ao anatin'ilay izy dia misy tapakila kely izay fenona ao anatin'ilay izy dia rehefa tapitra ny événement antsika amin'ny 24 amin'ny efatrefatra eo izay rovavy manao direct dia angonina daholo le tapakila kely PDP mety misarika olona anankitelo izahay azahoana loka tsara be sady authentique tsara daholo no ao anatin'izay. Tongava maro tsika fa tena mahafinaritra be daholo ny ao sady mahazo na ny lehilahy na ny vehivavy na ny ankizy na ny kely na lehibe mahazo daholo fa tongava soa daholo toko. Ono hoay sao dia azonareo ambara hoe izao isan-jato ny fihenam-bidy io. Raha ohatra zao ataoko exemple fotsiny raha ohatra zao ny parfum ny Madame Manitra Tatiana raha ataoko hoe 300 000 ariary daholo ny anazy teo aloha. Nanao réduction izy raha parfum 300 000 ariary lasa 280 000 ariary na 260 000 ariary ny vidiny. Ohatran'izay koa ny eo amin'ny Madame Edy eo amin'ny Erikanja Bay Edy zao raha ohatra hoe kiraro valeur na 260 000 ariary na hidiny 185 000 ariary. Ohatran'izay le izy misy réduction be mihitsy ny ao. Makasitraka anareo ary dia mirary anareo azo fahombiazana tanteraka mandritra izay telo andro izay. Sao dia misy hoe tianareo iantson'ny olona anareo karazana adresy zany fana
fanakarana fahafantarana raha ohatra moa zany misy lina ohatrany hoe misy te hiantso anay direct dia afaka miditra ao amin'ny page chic shopping dia ao nareo misy efa misy numéro téléphone ao dia afaka tonga dia miditra ao nareo afaka miantso nareo mandray anareo tsara mihitsy izahay ato amin'ny chic shopping. Chic shopping amin'izay ma chic shopping an'izay tena chic ny ao tongava daholo am'le tsara dia nefa ny vidiny mirary fa dia izay zany fotoanantsika 22 23 24 zao manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 9 arivo zahay miandry anareo ao dia ahitan'izay karazan'entana ilayntsika amin'ny andro fety misy mozika malefaka zany raha mandeha mijorojoro manao lèche vitrine misy mozika malefaka misy tovavy mandray mahafatifaty amin'ny endrika wow rehefa avy eo vao mandalo etsy nareo etsy amin'ny arabe etsy dia efa misy manao animation misy miantso hoe avy aty tongava miditra aty tongava daholo eo amin'le grande taille eo amin'le 11-12 tsara be daholo ny olony akanjon'zareo raha ohatra zao vao hitady akanjo Noël ho an'ny vehivavy ngedangeda misy tsara be eo amin'ny Pretty Woman hono ny anarany eo tsara tare be mihitsy ny eo aminazy tongava soa daholo eny ary dia sambarana mihitsy nareo fa tena kase mihitsy le tanjonareo ve ny avela hiteny mamiady amindreo eny amin'ny arabe fa tonga dia tena marina za koa izao dia olona iady any amin'ny arabe tsy manao an'izany koa zay izany manala an'izany koa dia hitaizy tena avady any toy izay tsika any zany fandarana misaotra anareo vavy dia mirarosoa anareo so dia mainky andeha nareo mendarana nareo ary sotra betsaka ifandahatra amin'le vehivavy reo eno azy reo izy reo goty mahay kosa ka izy anankiroa tsika zany tonga dia manao autocour de manahoana vehivavy voalohany commercial mahay miresaka tsara izy zany raha le manao tamifanana izy dia izy amizay ny tena hoe amfiry amizay ny alaina amin'ny volana posiny le olona saina mandoka ny entana le faharoa saina mandoka ny entana le ray tsy mivarotra fa mandoka entana fotsiny mafinaritra mafinaritra satria mahalina amin'ny piaino ane sady zareo tsy manao misaotra anareo na amin'ny fitenenana tompoko izay azony andro zany kely fotsiny satria kely ny fotoany dia mba akisisike le eo amin'le resaka avy niorana omaly teo Antananarivo aloha araka le resaka nataoko teo mandray ampitiavana nareo izay tokony andraikitra mahita ny vahoaka dia miresaka ihany ny asa ihany tondraka ny rano teo Berelika tondraka ny rano tany Anosy tondraka ny rano tany Besarety tondraka daholo ny rano mbola misy tompony andraikitra hitsahatra tsy hiaina ve andeha hiresaka hoe avezany mahatondraka ny rano na orana ray voalohany sa mbola misy otononona andreo hoe andraikitra izy indray sa hoe mba andao mba hiara-itena danza to izy ty zalaka ina ny hevitra zay momba an'iny dia nisy eo satria mba samy mba misisika ihany mba milaza ny zavatra ataony zany zako miaraka amin'ny Lucas sy Sofin dia anao seho after work kely izahay miaraka amina gitara anankitelo zany dia sady miklike ny teto amin'ny ordi aty vato le izy misy toerana aty vato aty zany efa verina misokatra le izy satria efa elaela le izy tsy nisokatra dia iarahanay anaovana after work kely noho ny antso ordinateur dia tsy tafa sokatra mihitsy kely sary ele akaiky ny Orchid Club le izy dia omany hoe hitasika tsara zay alolohany gastro raha avy talata maty dia amin'ny droite eo volomena ny fotoana rehefa amin'ny rahampitso satria rahampitso ariva le izy ny ankoatr'izay moa zany dia misy ny grand buffet Christmas iarahana tsy amin'ny espace nandroso miaraka amin'ny fokiny tozay fa dia tsipy ny kaly ny tandroky ny tentam-panina araka le resaka natao teo zany ny resaka jirama sy ny resaka tondraka rano amin'ny resaka orana vo avy ny orana amin'ny lala-pirenena fafito iny dia vao mahay miaratsy le izy dia apetraka vantanina hoe ahoana ny atrehana azy zany inona no azo atao tsy maintsy miteny ny amin'ny financement sy sisa ok misaotra zalahy tapaka ny 339 amizao ny radio ny raikitra amizay zany ny agenda be dia be ty akoatran'ny golden hour amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra izao ary amin'ny CCI salle plénière Ivato izay efa varotana ery amin'ny Presto Garden ny karatra dia misy ihany koa ny eo amin'ny akanjo sofinenako izay miaraka amin'ny sandra mozika io koa zany dia buffet ihany koa io
buffet du jardin buffet io a efa araka mahazatra manomboka amin'ny valora alina miaraka amin'ny sanda mozika io de eo koa ny nuit de la Saint Sylvestre ao amin'ny restaurant SK Mélodie Mandriambero Ambodratry moa P4 manomboka amin'ny valora alina fa tsy roapolo alina fa matezitra ny olona koa zany amin'ny raiky amin'ny 3 décembre izao ihany de ny groupe SK Mélodie no manao an'izy io misy ny cocktail de bienvenue izay omena fotsiny ny buffet gastronomique arak'izay mahazatra fa ny ranom-boankazo kosa no vidina 70 000 ariary ny isan'olona no vidibidirana atsoiny 032 55 571 29 raha mila fanazavana ianareo petraka mihitsy izy ato marina mafy de ato ndraiky izy namana daholo ngereto namana daholo leto eo koa ny diary mozika de manao réveillon mahafinaritra zay any amin'ny eucalyptus any ampefy diary mozika zay manotra seho mahafinaritra raha mila fanazavana koa nareo de atsoiny 034 06 718 33 petsaka zany de mbola misy any fa za matahotra maty voalavo izy ny fomba fitenenana natolo za maneno anena tamiko ato zany inona tolo fa nampilist teo ve misy afandray tsy izy io fa lasa izy dazo aloha fa tsy hitany naleany rery lanitro mbola misy afa tato fa tsy hitako ny nalean'izy teo ny 12 ny volana raha amin'ny rofiny zany 22 rapitso androany zany androany dia misy ny seo irana amin'ny izany zalo le ankizy vavy mahafinaritra ire miaraka amin'ny isa roatelo isa roatelo sy ny trio G5 ny manomboka amin'ny ao amin'ny Viva Arena ao Alaribia manomboka amin'ny 10 mora arivo zay fa rapitso kosa zany any 17 volana Desambra de eo amin'ny Masto Akourdigy manomboka amin'ny 3 ora ariva ihany isa roatelo sy ny trio 2 G5 zay de inandray zany fanampiny tsisy tsony any kone tsisy tsony de zay zany momba nina amizay fa ny zavatra oresahana ndray de momba ny fiarahamonina io raha imposo de mbola mahita programme anasy izy fa za ohatra ny tsy nahita tsony tato dia momba ny trangam-piarahamonina ny zavatra oresahana de le tsotra kely rehefa ianao no vahiny voatonga ka monina nipetraka amina toerana anankiray ohatra hoe fokontany na tanàna anankiray dia ianao no manetry tena manaraka zay efa fifampifehezana zavatra misy ao amin'le tanàna tsisy resaka voly io no sarangy io na inona fa tsy hoe ianao ny tonga de ianao ndray nitady ametraka sy nitady anidy sy tady anao nizao amin'le tanàna manetre tena tompoko de manarany rafitra efa misy fa de tsisy raha in'olona anao misy anena ohatra ka be voly ianao na ahoana fa tsy hoe rehefa misy zavatra fanolorana kely na ifanazavana kely de maka telefôniny ianao de miantso an'izao ianao de ireo olona le miaramonina aminao reo ny iaro anao reo aneno antsoinao raha ohatra ka sendra misy zavatra mianjo aminao fa le olona ndray no anasehovanao an'ity lavatananao sy ny rehetrarehetra anao ka io no mahatonga hoe veloma tompo mandra-piona rapitsondray inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala mijafy zay manray vahiny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy moasaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foany Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra.